vahaolana antaroby. Fandaran'ny RVM iarahana amin'ny zandrikelin'i Jesosy Kristy Tiana Fanantenana miaraka amin'ny mpiain'ny radio vaovao maso. Ny fandarana vahaolana antaroby indray izao mandombaravarana atao tokantranontsika izao a fitaovana ihany ny onjam-peo ny radio vaovao maso ny vahaolana antaroby fa ny tompo io fotoanantsika amin'ny tompo rendez-vous miaraka amin'ny Jesosy a makany amin'ny dokotera Jesosy daholo alohantsika izao professeur Jesosy mety daholo izay atsotsika azy fa ny dikany a miaraka amin'ilay olana antsika samihafa indraindray sebotry ny olana mihitsy fa miaraka amin'ny fotsika mankasitraka ihany koa te anao contrôle kely azafady moa fa dia dokotera miresaka aminao dia zany ny any an-tsaiko any manao contrôle kely dia hitan'ny tompo hoe ay efa sava mety dia mideran'ny tompo miaraka ao anatin'ny fijoroana vavolombelona samihafa anasana anao eto amin'ity onjam-peontsika ity fa ali miaraba finaritra anao Larataroby fandraisantsika ny mivantana ny 020 22 604 49 020 22 604 49 azonao alefa SMS kosa ny mety fijoroana vavolombelonao hatrany ihany koa izay maria antsika tsara fa misy olana be dia be miala vao mijoro vavolombelona indray mandeha fotsiny ianao izay zavatra tena nisy fa tsy hoe mamorona indraindray koa misy olona te amorona fa sofa tsy tsika senao zany dia azonao alefa SMS na ny fangatahana torohevitra ny vavaka mety tsy ary voavakitsika tsy hoe mety azo antoka fa tsy ary ho voavakitsika an'io daholo fa ny zavatra mazava ny tompo mampiasa an'izay ho tafiditra rehetra eo izay ho voavaky rehetra eo hampahery atsika sy hitondra atsika amin'ny lalana efa fidino atsika indray an'io 020 fa 034 73 744 63 34 73 744 63 zay ilay Larataroby amin'ny someso ndao hivavaka aloha isika mivavaka tsika fa tsy zavatra haitsika mihitsy eto ary tsy maharay ninninona ny fotsika sy ny sofintsika fa zay tiatsika hoenona ihany ny entotsika raha le nofintsika ny mandeha eto fa mila ny tompontsika izay ilay antony hivavahantsika ndao hivavaka ary andriamantraranay indretondray zay miara-manatona anao amin'ity talata tolakandro ity fotoanantsika amin'ilay hoe vahaolana antaroby mankasitraka indrindra Jesosy ny amin'ny fotoana ny amin'ny onjam-peo ny amin'ny fitaovana ny amin'ny fahafahanay ny etaetanay tsotro izao fotsiny hoe hiaino anao zany tsy avy aminay zany avy amin'ny asan'ny fanahinao sahady zany dia hisaoranay anao miara-mivavaka izahay mba tsy ho fotoana very fotsiny na famenoana banga fotsiny ny fotoana ankehitriny fa fotoana manokana andehananay eo mifanatrianao ahenonay ny teninao alefanao manasitrana anay aneo ahenonay le teninao mamelona anay misaotra Jesosy izay sitraponao ny aoka ho tanteraka eto apetrao aty ambavako ny teny fa apetrao ambavan'izay rehetra hizara mivantana ny SMS voavaky ihany koa tena hiasan'ny fanahinao zany mitondra fahasoavana ho an'ny tokantrano tsirairay izay mandray an'ity onjam-peo ny radio vaovao maso ity amin'ny anaran'i Jesosy ny anaovanay ny vavaka amen. Abdiritsika ary ny antsika voalohany anio Allô, miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy. Faly miarabanao rehefinaritra indrindra. Oy tapaka le antsony efa tena tafiditra voalohany izy tsy manina akory fa misy hevitra tsara ny tompo foana ny ambadika ao raisitsika ary ty antso anankiray ty 34 67 mandroso ianao naka Tiana Fanantenana miarabaravako saka mba misy orana zany amin'ny rasivam-bavoko rasivana aona zany dia ny vadiko rafozam-be zany rafozam-be tak endry izy io efa lehibe efa 75 taona
Izany hitako hoe izany raha fahitako tantarany anahy maty nandeha tamin'ilay ladoany ireny izy. Dia izao hoe tsy tsy afaka manao ny zavatra dia lasa manao ny zavatra miseho aminazy foana izany isan-kanina. Mba mangatabataka fa zako ny nagovaviny dia izany moa mba miasa aminazy ohatra zako mbola kristianina tsotra fotsiny vaka aminazy eto izay mba angatahako vataka zikotiana. Endre hoentsika ampitompo ary izany voray azafady fa tonga dia tapaka ilay anjonao. Ia, voray tsara ilay zavatra miseho fito amby 20 taona izy nandeha tamin'ireny tena ny fanerasera tamina sehatry ny maizina zany izay ilay izy sehatry ny maizina izay lazay ny tenin'Andriamanitra mazava tsara ary averintsika mazava tsara ny tenin'Andriamanitra ao am-bokin'ny Deutéronomie aloha ny vakiantsika fa tsy Deutéronomie akory ary aloha ny voalohany fa ary amin'ny didy 10 ary mihitsy aloha ny voalohany indrindra. Any amin'ny didy 10 manambara amintsika ny tenin'ny tompontsika hoe 9:7 hatrary amin'ny 9 nijerentsika. Aza manan'Andriamanitra hafa fa izao ihany. Aza manao sarin-javatra voasikotra ho anao na ny mety ho endriky ny zavatra izay any amin'ny lanitra ambony na izay ety amin'ny tany ambany na izay any amin'ny rano ambanin'ny tany. Aza mekohaka eo anatrehany ary aza manompo azy fa za Jehovah Andriamanitra ao dia Andriamanitra saro-piaro ka mamaly ny heloky ny ray amin'ny zanaka hatramin'ny zafiafia sy ny zafinoalika dia amin'izay mankahala nefa kosa mamindra fo amin'ny olona arivo mandimby izay tiaka mitandrina ny didiko. Didy voalohany sy ny didy faharoa izany tenentsika izany ao amin'ny didy 10 izay fantatritsika hoe tena zavatra manandanja fototra nanorenan'Andriamanitra ny hifandraisany amintsika mihitsy. Itenenan'ny tompony mahasarobidy ny toerana mahandriamanitra azy io. Misy fotoana lasa mety mirorony saina mety goragory indrindra rehefa misy zavatra tsy hitatsika izay izay anaovana azy dia midevoly tsy mampilendalenda hoe ety misy vahaolana aingana sy oatra mety vetivety tandremo tena saro-piaro ny Andriamanitrantsika ary mamaly ny heloky ny ray amin'ny zanaka raha mitantaran'io Andriamanitra hoe zanaka amin'ny zafiafy amin'ny zafindohalika tsy hoe eo izy dia le miteny fotsiny ohatra antsika dia mba miteny dia ataoko an'izao nareo ataoko an'izao nefa tsy teny latsaka amin'izao fotsiny tsy ohatra izany Andriamanitra rehefa miteny misy dikany sy marina avokoa miteny rehetra teneniny amin'izao hitondra fanahy mitahotra n'Andriamanitra ny anatintsika mba tsy andehanantsika ny anaty lalana tsy izy fa izao ngeravako ny olana amin'ireny mandeha ladoany mandeha amina olona mpitaiza olona tenin'Andriamanitra no miteny amintsika mahasaro-piaro an'Andriamanitra satria nahoana satria ianao izany indraindray mety ho tenen'ireny olona ireny hoe ka mivavaka ihany angely le izy ange manao vavaka aloha misy baiboly ary lanjaina mihitsy amin'ireny misy hoe mitondra baiboly dia fa tsy midika inona fa mila jerena tsara hoe fa mekohaka amin'iza moa fa raha sady ekohaka amin'Andriamanitra no mekohaka amin'izay kalan'oro sy mekohaka amin'ny zavatra ny razana samihafa sy ny taolan'ny mpanjaka rehetra ao tena miala tsiny amin'ny teny fa mitondra ozona ho an'ny fiainan'ny taranaka ao ange zany raha afaka hoe mitondra ozona ho an'ny taranaka hatramin'ny taranaka fahaefatra raha mbola miaran'izany foana. Deutéronomie 7:20 no tsy maintsy ampatsiahivitsika. Ny tenin'Andriamanitra dia manambara amintsika hoe aoka tsisy eo aminao izay mampandeha ny zanany lahy sy ny zanany vavy. Ny 10 tsika manomboka mamaky hamaky ny afo. Aoka tsisy aminao izay mampandeha ny zanany lahy na ny zanany vavy hamaky ny afo, ny mpanao fankatovana na mpanandro na mpanao sikidy na mpananaody na manao masim-bava na mpanady na manao azy hotsindrin-javatra na mpanao hatsarana na mpanontany amin'ny maty enoinao tsara ny 2:20 ary aoka hiditra ny anaty saitsika mihitsy ny dikany fa fahavetavetany eo mason'i Jehovah izay rehetra manao izany zavatra izany ary zany fahavetavetany izany no androany Jehovah Andriamanitra ho azy eo anoloanao. Iza moa zany fa le firenena hafa tsy ry zanak'Israely fa le firenena hafa mpanao an'io zavatra io
dia tenenin'Andriamanitra hoe tandremo mba tsy ho voasitona anao an'izany ihany koa nareo fa manin'Andriamanitra no mandraratsy anao an'io e tsy tian'Andriamanitra ho ataontsika izany zavatra rehetrarehetra izany satria mampidoza antsika satria miantso ozona amin'ny taranakitsika sy amin'ny tenantsika nge zany fa mampirafy an'Andriamanitra ary mahatonga antsika manokatra varavarana ho an'ny asany devoly, manokatra varavarana ho an'ny satana motika ny fiainantsika. Ny fahitantsika azy dia ohatrany hoe ohatran mety ohatran mandaitra tokoa le rano tary amin'ny fanasinana tary, ohatran mandaitra ty rano mahery ty, tandremo fa maninona ny zavaboary ny eritreretinao fa mahasitrana, ny eritreretinao fa misy hery any ambadika iny, eritreretinao misy zanahary iny na miasa any anatiny iny. Fa indraindray tsika asenao miteny an'ity zanahary ty tsy Andriamanitra rain'i Jesosy Kristy mihitsy ny ambara aleo mitandrina tsara fa tsy voatery mitovy ny ambaran'ny malagasy amin'ny zanahary sy Andriamanitra rain'i Jesosy Kristy fa mazana zanahary aperahana lanjalanja amin'ny razana samihafa no eritreretina tandremo tao hitandrina da hoary iverina kelyntsika amin'ity resaka ity hoe 7 taona io bebe rafozambe anao io niaina tao anatin'izany izy tena niaina tao anatina fahavetavetana tokoa tonga dia tsorintsika mihitsy mba hatonga ny hoe hisokatra ny masontsika ny angatantsika amin'ny tompo ho an'ny olona rehetra zay tafiditra ao anatin'izany fa misy misy mpiaino ny radio vaovao maso ve zao miaino zao mpiaino RVM ve ianao dia mandeha amin'izany mpitaiza olona izany mety misy olona ve mpiaino RVM dia mbola mitahiry an'ireny ody varotra sy odin-javatra samihafa ireny amin'ity an'io ty sokafan'ny tompony masontsika mivavaka ho anao tsika androany mivavaka ho anao mba hahatonga anao ho afaka tanteraka amin'izany ary andao hivavaka ho an'io rafozanao io tsika raha avako hivavaka ho azy tsika amin'le vavaka ny vavakely isa iny le hoe mifona aminao Andriamanitra mpahirato ny masony mila miratra ny maso dia hivavaka ho azy tsika ny zavatra azo antoka io Andriamanitra io be famindrapo io Andriamanitra io zay le nizay vakitsika tany amin'ny Exodosy teo ho an'izay tia azy ka mitandrina ny didiny dia maharitra hatramin'ny taranaka arivo taranaka fahaefatra mbola miatra amin'ny oziny io resaka fanandrona sy ny skidy sy ny filalaovana amin'ny ratsy io ohatrany maivana le miteny hoe milalao fa azafady tsy tiako izay teny izay tsy atao milalao koa fa le filomanosana amin'ny faharatsiana amin'io resaka skidy sy ny ody rehetrarehetra io arivo mandimby nen'Andriamanitra mitaonanao hibebaka afaka tapaka tanteraka tapaka izay fizotrana ozona zay raha ohatra ka manapa-kevitra ny hibebaka ny olona anankiray le mibebaka tsy hoe maheno an'izao teniteneniko izao fotsiny ianao dia malahelo am-ponao io dia mitomany eo tsy mety tokoa le nataoko tsy mety tompo le nataoko mifona tsara no mifona dingana voalohany zay fa zay ny antsoina hoe ray isan-jato ny dingana zay ny dingana voalohany fa be da be loatra ny malagasy raha afako izay mahafantatra fa tsy mety ny atao dia mifona izy isaka lahady na isaka izay mahatsiaro fa tsy mibebaka izy raha mibebaka marina isika dikany hoe mibebaka miaiky fa tsy nety le natao ary manao todika ivoa tsy mandeha amin'iny direction intsony amin'iny lalana iny intsony fa manapa-kevitra hoe tsy izy intsony iny dia ariko daholo ny zavatra rehetrarehetra lazaiko anao tsy mahafaty antoka tena voamaika mampisy fitahina mahagaga ho an'ny taranaka no manary an'izany zavatra rehetra izany hoe tsika mitompo io rafozanao io ho tena tafabebaka total tanteraka
fa rehefa mifona amin'ny tompo isika amin'izay fibebahana amin'le mibebaka isika matory sy marina eo Andriamanitra tsika eo mamelagna eloko tsika manadio atsika ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra hoentsika amin'ny tompo io bebe anao io rafozam-be anao io atonga azy tena ifanena amin'izay so fa efa tena akaiky angeny mandrakizay an'izany 7-20 taona zany tena akaiky ny mandrakizay an'izany ndao retsika rehetra eto ampiaino radio vaovao masoa rehetra ndao hivavaka ho an'ireo zokiolona rehetra tsika fa mety misy zokiolona tao anatin'ny tsy fahalalana mihitsy mety tao anatin'ny fahalalana koa fa ampy ho an'izany rehetra zany ny famelan-keloko Andriamanitra rehefa hoe mibebaka marina fa ny andrasana amintsika mahalala ndao hitoy hivavaka sika ndao hivavaka tsika ampahirata amin'ny tompony masony atonga hisokatra le fotoana ary araroto moa ny fotoana indrindra rehefa miara-miaina amina zokiolona ohatr'izany tsika araroto ny fotoana na anaiky izy na tsy anaiky alefa soany mibeba hoe mibeba toroy ny fibebahana dia zara ho amin'ny fitiavan'i Jesosy ampy manova azy tsika ny antsika manaraka miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy koa rehefinaritra sama anao izotravon'bela kely Tiana Fanantenana dia sady anao fizarana kely alefaso mihitsy ary oui tsy mahenda keo za fa somary misy décalage kely zany ny toreniko izotravon'bela voalohany tamin'ny herina miezaka niditra ny antso teto amin'ny arana raha tokony hoe zany dia amin'ny alalana application no etsoko eto nainaiky anie zany antso tamin'ny herina io zany isika be ngamba efa plus de 10 fois zany amerina ny antso tafiditra mihitsy moa zany zaka efa tsy tafiditra za dia tsy mahinalahelo kely zany tena naniry zara dia aikay tena fitiavan'Andriamanitra anazy zany tena saotra an'Andriamanitra za avy satria ny antony tsy ny fahamaikyako teo tafiditra dia tamin'ny alalan'ny telefonako tsotra dia tsy ahafahako manao appel eto no ny antsoko ny asisiavako ny bebe dia raha tafiditra zany za tamin'ny fotoana io dia tena nandoavako vola be en centaine d'euros zany nana tamiko satria tsy tamin'ny alalana application tokony etsoko dia tsapako zany hoe Andriamanitra mihitsy nandamina hoe tsy miditra ianao roa satria diso zavatra ataonao io dia amin'izay tena saotra Andriamanitra hoe zavatra rehetra zany dia Andriamanitra fa no zavatra rehetra miseho zany na dia tsy maha hoe nampalahelo kely ary izy momoany hoe sazovora iny dia tena tsapako hoe Andriamanitra no mandamina ny fiainana dia tena saorako an'Andriamanitra zany hoe misaotra anao Andriamanitra fa so ianaka fa tsy tafiditra tamin'ny zavatra iny lesona tsoako zany hoe misaotra an'Andriamanitra foana na dia zavatra eritreretina za hoe negativa zavatra teo dia misaotra an'Andriamanitra ny zavatra rehetra ijoroko savon'bela tena ty tena naniripiditra tamin'ny heriny Fanantenana bevoka zahako tamin'ny taona 2019 dia fotona retana bevokana dia tsaraka ny asany mihitsy ny toe-batako zany ara-pahasalamana rehetrarehetra dia tena mameraka tsy ara zany na olona tena aktiva be tena te hiasa foana mandritra za bevoka io te andeha hiasa foana dia rehefa tsaraka nefa dia nanam-paniriana zany hoe vao teraka dia mipiasa andeha hiasa dia mbola tsy teraka koa fa mbola bevoka dia efa nanomboka mivavaka nangataka tamin'i Jesosy hoe Jesosy rehefa teraka dia mba oleo asa dia tsy na voalohany tsoahako tamin'izay dia hoe rehefa misy zavatra irinao zany dia tsy miandry fotoana hoe aveo mihitsy rehefa tena apotomotina efa tena hoe mbola tsy fotoana an'izao mbola tsy zao ilay zavatra milaiko dia hiandry an'izany vao akeo amin'i Jesosy tonga dia vao tafiditra ao anatin'ny fonao ny fanirinao dia mila hoentiny ao amin'i Jesosy dia rehefa nangataka an'izay teraka soamantsara za aveo dia mbola nanovavaka ihany hoe mangataka le asa amin'izay ary za Jesosy dia asa omenao anahy naniry moa za tamin'izany hoe satria niasa tamina boulangerie za taloha dia tena tiako be le asako tena Jesosy hoe raha sitraka ao Jesosy
dia io asa io ihany aonamiko fa tena tiako kanefa tsy sitrapokoa no atao zany fa zay asa omenjesoa anahy dia ataoko tiako daholo zay hitondrany anahy. dia rehefa tena vavaka 2 semaines nafiteraka za mbola eo am-pandriana no didiny za tamin'io mbola eo am-pandriana dia efa mangataka hoe zavaka indray tao anaty finoana tanteraka zany fa tsy miandro hoe za ary ty mbola hodidina mbola vao hodidina mbola marary mbola tsy andeha asa zao dia zao tsy miandro an'izany zany fa nanam-pinoana zay hoe jesosy sa mangataka an'ilay asa ako dia ianao no andaminy dia nangataka ihany koa hoe mba asa tapakandro maraina ihany no mety amiko par rapport amin'ny programme ao an-trano sy mivady aman-danaka zany dia hoe afaka manome asa ho anazy zao dia tena tapakandro lesona tiana tsoahana tao anatin'izay indray zany hoe rehefa mangataka zavatra amin'ny jesosy tsika ry havana dia précision tsara ny zavatra tiatsika angatahana teneny tsara azo manao hoe jesosy ome stylo ako fotsiny fa teneny mihitsy marika an'ilay stylo tianao azy teneny ny lokony teneny zay pozin'ilay zavatra dia efa eo amin'ny jesosy zany zavatra tianao azy fa manjary raha manome zavatra tiako jesosy ve tsy le mieritreretsika ve dia manjary malahelo tsika aveo dia zay hoe rehefa mangataka zavatra amin'ny jesosy dia mila tena tsotsotra dia miteny zay tena faniriana tokoa dia rehefa mbola eo am-pandriana dia efa nahita azy mbola tsy sitrana fery koa mbola marary dia efa nahita offre dia tsy le asa niriko hoe asa amina boulangerie nefa no hitako zany fa offre asa netsiny fa femme de ménage no hitako dia nivavaka hoe jesosy raha sitraka ao ny anaovako an'ity asa ity dia andeha za hanao ny entretien vao antso zany hanao entretien dia mbola marary mba tsy tena hoe marary be moa zany fa manomboka afaka mitsangana fa nateny vadiko hoe narana hoe mba hoary anao andeha entretien normalement zany mbola tsy tena hoe afaka anao ny asa io ny toe-batako fa nandeha alony dia rehefa tonga tao dia fampiresaka tamin'ilay tompony andraikitra dia nanazava sy namboraka ny situation hoe asa maraina no tena mety amiko raha mba azo atao fa tsy afaka miasa amin'ny hariva dia tena nahagaga ny fiasan'Andriamanitra fa dia asa maraina tena mety tsara tamiko meny dia tena nahagaga natao anatin'ilay izy dia 1 mois après un entretien vao manomboka ny asa any hoe nomen'Andriamanitra ilay asa fa nanam-potoana ahafahana andray-fitare tsara ny heriko sy ny toe-tenako rehetrarehetra zany zay vao nanomboka an'ilay asa dia tena hoe nahagaga fandaminan'Andriamanitra ny rehetrarehetra dia raha ohatra zany za hoe tsy vao nanomboka hoe tany amin'ny vao nanomboka vao teraka kelikely mbola mifana dia efa nanomboka nitady azy dia mety tsy nahita ny offre za satria mamao mbola za mararefandrina manomboka mahita an'iny dia raha niandriandra zany hoe aleo mbola rehefa tena tafatsangana tsara mihitsy aty volana vao hitady dia tsy misy an'io asa io zany mety tsy hitako dia zay zany hoe aza miandriandry tsika rehefa misy faniriana dia atao anaty an'Andriamanitra dia mandeha amin'ny finoana tsara dia misy fipetrahana kely ihany tao anatin'izany rehetrarehetra zany za zany tsy manana azafady tiana fanantenana manaraotra kely aran'ilay izy alefaso mihitsy oui rehefa nanomboka amin'izay zany ny asa dia CDD aloha raha ny tena faniriana dia mba hoe mitafitra CDI fa hoe bon CDD le CDD natao koa nefany remplacement par-ci par-là zany hoe une semaine ohatra ianao amin'ny toerana araiky dia 2 semaines mary dia 3 jours ary dia nandritra ny 6 mois za mivezivezy ohatr'izany misy fotoana miditra amin'ny maraina ny asa za tsy manana permis dia tsy maintsy vadiko zany mandeha manatitra anahy satria tsy vita dia tongotra le toeram-piasana ohatra dia zanakay roa taona sy le vao teraka kely tamin'izany miara-foavina aminay mivady amin'ny 7 maraina dia miara mandeha manatitra anahy any am-piasana dia mody zareo zao ao anaty ririnina be anefa amin'izany lesy mantsoahana tao anatin'izay indray dia hoe ny fikirizatsika mila mikiry zany mila manana fahazotoana aseho tsara an'Andriamanitra zany hoe ty Andriamanitra fa tena mazoto manao an'ilay asa nataoko
olana no ny fantoanay hoe dia ahoana zany problème be ny mivoaka maraina problème be ny zazakely ohatr'izany na hoe tsy alavitra leterana izany fa ny vahaolana no tadavina sy mifantoka hoe aiza zany vahaolana ataotsika aiza ny vahaolana omen'Andriamanitra atsika atafavoahana amin'ity situation ity indray dia chaque fois zany tsy mila mifantoka tamin'ny olana izahay rehefa nandeha 6 mois dia tena ohatr'izay tao anaty atao hoe galère kanefa ny tapitra ny 6 mois dia nomen'Andriamanitra CDI amin'izay za ary ny tena nahagaga dia rehefa nahazo poste ny CDI za dia tena eo akaiky ny tranonay ilay poste nomenana dia mivoaka 2 minutes miala ny trano dia eo zany hoe tsy mila mandeha tsy mila hoe mitahirana koa izay efa mianaka mandeha miara-mivoaka tsy misy galère be tsony hoe ahoana ny transport ohatr'izany fa miaraka hoe tonga dia za mandeha miasa dia mianana be amin'izao CDI za amin'izao mahazo poste be ankoatra ny CDI mahazo petit CDB za manao supplémentaire BVB dia za indray indray mandandry indray hoe toa mihoatra ny lera tokony afaka miasa dia tsy afaka manao tsony dia tena hoe mihitsy ny fahasoavan'Andriamanitra nasehoko jusqu'au bout hoe mazoto Andriamanitra hiasa manana fikirizana mazoto nefa le asa tahako taminao dia tiako ampitaina kely zany hoe na dia ho maha-olombelona fotsiny arany aza miaingitraingitsika re ho andreo namana izay mitady azy aza miaingitraingitra reny amin'izay hita raha za zao maniry mafy hoe mba vendeuse en boulangerie tahaka levana ataoko teo aloha tena tiako be kanefa tia fampimenasy dia aokotsika mba tsy hijanona bloqué amin'izay zavatra rehetrarehetritsika hoe antiny tiako atao dia rehefa tsy io dia tsy anao mihitsy dia rehefa tsy io dia anao hoe dia aiza zany dia lasa mahita olana be lehibe zany ataoko dia hita dia Andriamanitra no mandamina ny fiainanao dia ohatr'izay hoe tena hoe mitondra anao amin'ny fidina mahatretika dia zao tena faly be fa tsy afaka Andriamanitra namiana azy toerana zao dia asa tiako ilay asa dia lasa manana betaka mambiampy amin'ny asa tena mamevoninahitra an'Andriamanitra zany no ny amin'ny asa rehefa tena nandika zany hoe tamin'izay rehetra parcours-na rahako izay juste atao anaty 2 ans fotsiny herintaona zao zany naka dia tena hoe misy fisedrana maro Andriamanitra nandahatra hoe ty avy ny lalana andehananao mandraka tonga ny eto amin'ity toerana dia tsara be ny toerako zao tena misaotra be lehibe amin'izay zao fa tiako ny asako dia finaritra faly hoe nampitena besoin zany fitiavana izany ara indrindra Tiana Fanantenana dia minitra angamba sy manjary mipahana be ho an'ilay rahavavy miditra tamin'ny tapa-bolana izy andesaka momba le zanany hoe manana problème amina testicule ny zanany dia nisaka nitra ihany moa zany taoriana izay fa tsy tafita dia te ampaheranao rahavavy fa ny zanako kokoa zanako vondraisako teo hoe voateraka tamin'ny juin 2020 zanako teraka dia voateraka tany amin'ny hôpitaly dia fahitan'ny pédiatra dia niteneny hoe tsy midina zany testicule gauche ny zanako tsy maintsy opérena ilay zazakely miandry 6 mois zany ozy izy dia rehefa tonga 6 mois ka tsy tafidina mihitsy izy satria possible hidina ihany izy au bout de 6 mois ka raha tena tsy tafidina dia manderijery chirurgien amin'izay mandraka tonga n'izy herintaona nefa tsy midina mihitsy zany ilay izy fa hita mihitsy zany hoe aiza hoe tena chirurgien jery anazy ara au moment nandeha nanao consultation dia tsy manatsapa an'ilay izy fa miteny izy hoe mila karohana kely ao anaty kibony na ohatr'izany ilay izy dia natao amin'izay ny programme rehetrarehetra dia napetraka ny daty anaovana ny opération tamin'ilay 25 mai teo no nataony opération zanako herintaona izy no herintaona izy zao mbola tsy ampy herintaona izy tamin'izay tao anaty za rehetrarehetra natahotra mariny tamin'ny voalohany natahotra be hoe ana zany zanako kely ity dia opéré dia tena nampatahotra na ny fanazavan'ny anestésiste ny teny hoe double anesthésie natao aminy soatran'izany dia natahotra fa izany tahotra zany dia reseko tamin'ny vavaka zany afaka dia soatesory amiko ny tahotra voalohany indrindra dia ataoko matoky anao dia nao opération ny zanako fa dia dokotera ao taonao fitaovana
dia ny famille rehetrarehetra mifampitondra ambavaka koa zany hoe nanapatra hery a samy nakeo amin'Andriamanitra hoe eto nambavaka ty sanako ty dia tena voninahitra ao amin'Andriamanitra rery any a fa niditra tao amin'ny bloc ny zanako à 11h30 miraika ambin'ny folo sasany atoandro izy niditra ao bloc a amin'ny ray eo izy mivoaka tao tao amin'ny salle de zay izy aveo tao amin'ny salle de zay dia tao efa manomboka milalao kely tena hoe laps dedans miakatra tany amin'ny chambre zay mianaka à 14h verina tany amin'ny chambre anay à 14h zany milalao be zanako tena manana vidéo an'izany rehetrarehetra milalao ohatra zaza tsy natao ninona zany mivoaka tao mbola miaraka amin'ny teron 7h zay no mivoaka ny hôpital nandeha mody satria ambulatoire zany le natao dia la journée an zay dia mody amin'ny 5 arivo efa mianaka nandeha mody a dia ny tranonay a mbola adondroany aleo amin'ny hôpital aleo mbola nentina voyage zany le zaza mandrapa tonga tany an-trano tonga tao an-trano le zaza dia milalao mirakora tena ohatranay tsy natao nininy dia tena midera le zaza dia ohatrany mahita nazy dia zao tsy mamirapiratra be zany hoe tena mahagaga raha zao sazany dia zao sisana soma tsara izy zao mbola tsisy ray volana zay ny volana eo zany manodidina anazy a fa tao anatin'izay na dia minitra avy nodina tany amin'ny hôpital arany tsy narary le zaza dia sady mampaheran'ireny vavy zany hoe mahozy reninatsika tsy mampatahotra angamba le izy raha vavy mampaheranao a opération be mampatahotra be le izy le kely le teneniko hoe ataoko apafolo didipotra angamba ok aiza hoaiza moa ianao no mipetraka aiza hoaiza ianao aiza hoaiza moa ianao no mipetraka ravako aty France mipetraka any France ianao mipetraka eny ary ia tahiny tompo e io Rasoa mankasitraka amin'ny tompontsika tonga dia falitsika maheno ny fijoroana vavolombelona fa miasa ny tompo naiza ary aza ianao miainao zany dia aza miteny hoe fa izy inge any France any amin'izay misy ianao zay tandrify ianao koa miasa amin'ny fiainanao ny tompo fa tsy zavatra pinantsony fa mankasitraka andravavy ny zara teo mitombo be mihitsy ny finoko ny tompontsika rehefa miaino fijoroana vavolombelona tahak'izay raisitsika indray ary ny antsitsika manaraka hoe miarahaba Tiana Fanantenana miarahaba anao amin'ny anaran'i Jesosy ary hery avy tira be mangatabavaka zany fa hitan'ny dokosina dako miomana ho fiandry mbola taona voalohany hiditra taona faharoa zany dia niany efany tena tatoata zay tena hoe marary foana tena hoe raha ivolana angamba ny teo tsy narary dia zao tsika samy ampy zao zao tena hoe ao anaty fanama dia miasa kely dia marary dia miasa kely dia marary dia mangataka tisina fa hoentina mavavaka endre tena hoentitsika amin'ny tompo mihitsy zany ia voray re ia oatra lenda tahiny Jesosy ny marary rehetra mihitsy hoentsika amin'ny tompo misy hijerentsika azy anankiray hoe tsy mahafaly ny fahavalo mihitsy hoe miditra lalina amin'ity Andriamanitra amin'ity resaka Andriamanitra ity tsika miditra lalina amin'ilay fanompoantsika miditra lalina amin'ilay fiarahana amin'ity Andriamanitra ity dia mampiasa zavatra maro izy aminganana antsika ny andalana iny mety ao anatin'izany ny rofo sy ny aretina maso anankiray hijerena azy iny maso anankiray hijerena azy eo ambonin'izay koa nefa avelan'Andriamanitra mitrango io aretina io satria efa te anampirofo amin'ny fiainantsika fa tsy niova izy Jehova Rafa ny anarany Jehova Rafa zany dikany Jehova mpanasitrana antsika
zay le hitantsika ny amin'ny exodosy any toko fa 10 no misy an'iny aso aloha jerentsika mihitsy fa ny tenin'Andriamanitra ny mamboly finoana ao anatintsika ao a ny exodosy toko fa 10 ary amin'le 9 ary manambara amintsika zao ny tenin'Andriamanitra hoe raha azoto hiaino ny feo an' Jehovahandriamanitra ao ianao ka anao zay mahitsy ao imasony sy hiaino ny lalany ary hitandrina ny didiny rehetra dia tsisy ataoko aminao reny aretina rehetra reny izay nataoko tamin'ny Egiptianina fa za Jehova za no Jehova zay mahasitrana anao. Nitenena tamin'ny zanak'Israely zany tamin'izany fotoana zany fa nysoratana atao anatin'ity baiboly ity ho tonga rema ho tonga teny mitondra fiainana ho antsika mitondra fiainana ho anao ao anatin'io aretiny io enao moa zany teny zany rehefa miaino ny feon'Andriamanitra eno iange hoe inona ny feo enontsika matetika andao averina jerena mihitsy very feo kely azafady miaino ny feon'Andriamanitra tsika ve isika sy enao sa miaino ny feo an'ny vatantsika amin'ny teny hoe marary ato dia marary ato sa miaino ny feo an'ny manodidina mety hiteny hoe marary lava koa io na hiteny ny manodidina hiteny hoe tsisy fanafana zavatra tahaka an'izany misy feo be da be fa rehefa miaino ny feo an'Andriamanitra tsika isika dia ao isika ao ny fiatombohan'ny fanasitranana sahady andao alaitsika zany alaitsika eno ny feo an'Andriamanitra eo am-pandriana raha tsy afaka mihetsika eo am-pandriana eo ianao eno ny feo an'Andriamanitra eo miteny aminao hoe za no Jehova izay mahasitrana anao. Tononoko aminao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy zany fa tsy niova io Andriamanitra io. Hebreo 13:20 miteny amintsika fa Jesosy Kristy tsy miova. Ilay Jesosy Kristy nitondrana ny marary rehetrarehetra nentina teo aminy izay marary rehetra nentina teo aminy dia nisitrany avokoa. Io Jesosy miteny aminao io ihany koa hoe izy no Jesosy Jehova Andriamanitra manasitrana antsika. Amin'ny Exodosy toko 7 ihany andiny fa 5 ve izy iny tasy loha jerentsika kely. Zao ny tenin'Andriamanitra ao miteny amintsika fa manim-po an Jehova Andriamanitra ao reo dia hitany haninao sy ny raninao izy ary esoriko aminao ny aretina. Manim-po an Jehova dia esoriny aminao ny aretina. Misy fotoantsika miteny hoe tompo esory amiko ty aretina ty dia hanompo anao ndraso aloha fa amboarina tsara tsy zay ny angatahany tompo amintsika tsy zay teny fikasana zay fikasana tsara ny anatintsika zay efa tsara le fikasana fa tsy zay io tenin'Andriamanitra io manompo an Jehova isika ndao manompo an'Andriamanitra dia esorina amintsika ny aretina le manompo an'Andriamanitra nge tsy hoe tsy maintsy makany am-piangonana dia mijoro hoe dia manao ny asa dia mitory-teny dia tsy zany ihany ny antsoina hoe manao ny asa an'Andriamanitra manompo an'Andriamanitra fa eo amin'io fandrinanao io ao amin'ny hôpitaly ve ianao zao raha avako ao amin'ny any an-tranonao ve ianao aiza misy anao ka ao anatina aretina andao raisina mihitsy io tenin'Andriamanitra io raisina dia ampidirina any anaty any tompo aza nompo anao eto amin'ity fandrina ity andao hoe hikatsaka an'izany tsika ny tedaviny devoly atao dia hanompo aretina eo tsika io aretina io no mikiky ny lohantsika manomboka voamaraina mandra-pahalin'ny andro zay mihitsy ny tedaviny devoly atao eritreretana hoe marary ato manaintaina ato tena azoko raha afako manaintaina misy fanaintaina misy marary nify be io misy manaintaina be eo amin'ny lamosonao miovantolan'io jerety izy mivonto jerety itosodra fanina jerety izy firy andro firy volana eo ambony fandrina eo firy taona manahoana raha miaino an'Andriamanitra tsika sainao zao dia mandinika hoe tompo afinina moa zany ny tena ataoko eto ambony fandrina eto ina zany zao ny tena ataonao ambony fandrina eo miandro ositranina raha miandro ositranina ianao dia eo ianao tena miandro ositranina eo tokoa fa raiso ny fanasitranana raiso ny fanasitranana manomboka aty anatin'ny saintsika aty avozo ny tenin'Andriamanitra raiso ny fanasitranana ao anatin'ny fanompona an'Andriamanitra sainy hoe Jesosy fantsihanao eto amin'ity fandrina ity zany fantsihana ny nambara amin'ilay fantsihana moa tsy any amin'ny tsy hoe avianao fa tiako hoe dia zay ny ianao zay alao ao tsy ohatr'izay ilay sary fa nataon'Andriamanitra mety tsy tafihetsika eo tokoa ianao ankehitriny
mety misy vesatra manahirana be foana ny toe-pahasalamanao fa tiampahiranao manokana ny tompo hoe tiany ianao hanompo azy eo. Mety manompo azy amin'ny alalan'ny fanavaozanao ny fanoloran-tenanao aminy. Tena hoe amboarinao ny relation ny fifandraisanao amin'ny Jesosy. Misy fotoana nge tena miditra garage tsika. Ohatra ny fiarakodia. Ny fiarakodia rehefa tsy karakaraina loatra dia tsy maintsy misy fotoana mila miditra garage elaela mihitsy aloha amboarin'ny mécanicien elaela. Fa simba kely daholo. Fa misy fotoana izay ilay fanompoana voalohany. Miverina eo amin'ny tompontsika. Tsika mihitsy mijery manahoana ny fifandraisako amin'ny Jesosy. Tena fotoana hanamafisana ny fifandraisantsika amin'ny tompo io fotoana naretiny io. Fa jerena koa ina ny fanompoana azoko atao ho anao Andriamanitra ary ny dikany hoe manompo an'Andriamanitra azadinonao hoe tsy resaka hoe mandeha mitory-teny iny amin'ny pilipitra ihany ireny dikan'izany ten'Andriamanitra miteny amintsika tsara fa ny asan'Andriamanitra dia ny inotsika an'izay ny rahany. Azo jereko vetivety hoe ny teny misy an'izay ao amin'ny jaonina toko 5 zay raha tsy diso andininy fa teneninareo anamoramora ihany zay andininy zay fa ao amin'ny jaonina toko 5 zay ny asan'Andriamanitra dia ny anaovantsika ny hinotsika an Jesosy Kristy ilay ny rahany. Zay ny antsoina hoe asan'Andriamanitra ravako fa tsy teny ianao hoe zany dia anao asan'Andriamanitra mba iriko, mba anao asan'Andriamanitra ny lavitra ndray aman-dreniko dia mba any Afrika any angamba dia mba tsara ilay manonofo tsara fa ndao manomboka ao amin'izay misy atsika ao anatin'io aretiny io ny dikany hoe manao asan'Andriamanitra manompo an'Andriamanitra mino an Jesosy ao anatin'io toerana misy anao io. Ndikany hoe manompo an'Andriamanitra ihany koa ao anatin'izay manompo ny hafa. Hitantsika ny amin'izao na voalohany toko 4 izany. Ndikany hoe tia an'Andriamanitra dia mitia ny hafa. Ahoana reny ataoko ao anatin'ny aretiko ave dia mbola eritreritra an'izay hanompo ny hafa. Zany tediavin'Andriamanitra amintsika dia esorina amintsika ny aretina. Manasitrana izany raha afaka saino izay azonao atao amin'ireo garda maladinao ireo. Fa manahoana raha ny marary indray izao mieritreritra hoe inona ny ataoko amin'ny garda maladiko. Fa manahoana raha ny marary indray no mieritreritra hoe za ve afaka mivavaka ho anao. Mahavariana angamba izany tonga misy olona mamangy anao dia ianao indray miteny aminy tsy maninona ve raha mivavaka ho anao tantara ho inona mety manavesatra anao. Zany angely fisitsika eo adao tsy ataotsika mahazo atsika amin'ny devoly mampifendrofendro atsika sy mampijaly ny eritreritritsika eo fa hanompo an'Andriamanitra eo ampitoerana eo tsika dia esorina amintsika ny aretina. Manasitrana anao amin'ny tompo rahavavy. Raisitsika ny antsika manaraka Allô? Miaraba tompoko. Finaritra. Alefaso be mo. Narare anatin'ny toerana. Anatin'ny zanarary ny tapely ny asa taminy tontolo teny nanao fivavahana tanteraka virina taminy. Ao anatin'ny zanarary koa ohatrany nanampiefefa zakana zay zay praitana tety andao mbavaka sary hoe na tombo azy natany satria tamin'ny aretina mamaso volo dia folona dendrana mandana na be dia za zany nanaiky ao anaty aretina mila mantompo mila mbava dia izakary afaka sandifika izao sao anaty dia hitako hoe ny tsara afafanamaso ny tsara dia za zany hoe tsy maintsy anazy fandrina fa fanifetinao ny lahitiko rehetra dia voninahitra moatompo dia raina ny tompo amin'izany. Ya, mampitombo fahasalamana anao koa ny tompontsika saotra ny Jesosy makasitra. Somary ambony miovaova kely le faharenesantsika n'le feon'ilay rahavavintsika teo fa fijoroana vavolombelona ilay teo saotra tsy hainao tsara somary tsy tena tsara le fifandraisana. Narary telo volana izy fa inona nampiasain'ny tompo mahavariana ho aho io tompo io miampy an'ilay témoignage fijoroana vavolombelona n'ilay rahavavy tamin'ny voalohany teo iny le tery aloha tery miampy an'izay
ore olona tena miasa ty Andriamanitra tsika ty, miasa ho ambadiky ny olana mihitsy aloha izy e, tena ny anatin'le zavatra sarotra mihitsy. Io aretina mahazo antsika io ange, io le hitantsika ohatra ny iceberg ny fiantsoana azy. Iceberg zany le vongana ranomandry hita ety ivelany rehefa mandeha any amin'ny ranomasina, any amin'le misy vongan-dranomandry, any amin'ny misy la neige be reny de ohatra le navoan'le Titanic hainao zany film Titanic zany tamin'izany fotoana. De misy iceberg na vongan-dranomandry iny hita kely fotsiny, ohatra ny dongona kely fotsiny io de mety mieritreritra ny tatsambo ohatra ny tsy maninona rangahy zany fa io ve iodonantsika kely avy aty fotsiny, misy vongan-javatra be ao ambanin'le izy, fa aty amin'ny lafy tsara ny zavatra ny tiana hisarihana ny saintsika ao anatin'izay hoe le aretina mahazo antsika io ohatra ny handeha ataontsika hoe le 500 le fahasoavana tian'Andriamanitra, io lala-pahasoavana io. Ina zany zao problemanao ravako? Inona? Tena tena azoko mihitsy fa problema io. Fa izao fahasoavana io ao ambanin'io misy arena miafina trésor caché enjana be ao ambanin'io. Andao trandrana miaraka amin'ny tompo, tsere zao le rahavavy teo narary 3 volana izy, finina fa ny fonony tiany tompo kasiana, tiany tompo hoentina ao anatin'ny fifandraisana aminy, ary teneniko anao fa io fifandraisana amin'ny tompo io rehefa io ny ao tsara, miadana fa lazaiko anao mihitsy feno fiadanana amin'ny fiainana. De nentin'ny tompo tamin'izany de nga vitan'izany ny fijoroana vavolombelona ny teneniny teo raha tsy heninao tsara, lasa nisy vondrom-bavaka ny fiainan'izy mianakavy kely vokatra io aretina io. Ndao tsy anaiky tsika, tsy anaiky ho adalainy devoly amin'ny fifendrifendrona sy ny mieritreritra mijaly teny eo ampitoerana eo misy pitié de soi de eo de mampalahelo be za, asa mandany andro amin'izany tsony. Fa andao karohantsika hoe inona zany tompo le arena miafina ny ambadika ty olana atao olana ity. Mahireza ravako, tsara ny tompo. Aisitsika ny antsika manaraka tapaka le anjo, tsy maninona fandrasantsika indray manaraka. Aoare, mandroso tompo. Miaraba anao mianaran'i Jesosy. Finaritra tompoko. Finaritra indrindra. Io Elisabeta avy aty Tsarabaratra Ifanja. Tonga soa ianao zarao, inona ny azontsika fampahirezana? Tompoko, manana zanaka vavy efa lehibeany izy, zanaka 3 ny zanany. Maditra mihitsy zanako vavy io. Manambady izy fa ny vadiny tsy tia toerana. Miditra rehetra dia saika ho amin'ny daholo, azonao ngamba tiako lazaina tiana. Azoko tokoa. Ao daholo mihitsy miditra rehetra. Mivavaka, tena mivavaka ho azy. Isan'andro tena mivavaka ho azy, isan'ora, isan-tsegondra. Dia nefany tsy hitako izany hoe inona le miova aminy, fa ny makany am-piangonana raha efa tsy ataony. Tado ketraka tiana, tadoiraka. Azoko indrindra. Vavao dia ampahirezo tiana. Ndao rehefa tompo mihitsy ny ampahirantsika amin'izany fa misaotra anao ny zaran'izay vesatra izay. Tena azoko mihitsy izany rahavavy mavesatra be le izy. Indrindra moa efa olona lehibe tokony olona tompona ndraikitra fa manambady aman-janaka dia vehivavy kely ianao le tomponjanaka, ianao le izy tsy vinanto anao fa zanaka ao manondrana be. Ny zavatra mampahery voalohany aloha dia ity amin'ny fitiresaka zanaka maditra ity. So ihany fa tsy tsika ihany manana zanaka maditra, tsy tsika ihany. Ianao zao zany manana zanaka maditra izay, misy mpiaino be tabe koa any. Izay ny misaorana ny tompo fa izay voatendry ny tompo mihitsy ny tafiditra, fa te hampahery ny olona rehetra
ao anatin'izay tranga toy izay mety mbola zanaka 17-14 taonany ianao mety zay zanaka tahak'izay fa zanaka 3 mbola madido fa fantatrao moa mijery donc atsika sianao ijery ny Isaia toko voalohany ravako hoe ao jerena ny Isaia toko voalohany Isaia toko voalohany zao ny tenin'ny tompo Jehova no miteny hoe efa nitaiza sy nahalehibe zaza kanjo ny odina tamiko ireo ny omby malala ny tompony ny boriky sy ny boriky malala ny finanam-bilon'ny tompony fa ny Israely tsy mahalala ny oloko tsy misaina indrisy firenena mpanoto olona mavesa-keloka taranaka mpanao ratsy zanaka mpanao meloka nafoy an Jehova izy efa nanamavo ny ray masiny Israely izy efa niodina izy ny mampahery amin'io tenin'Andriamanitra io dia ity tena azon'Andriamanitra mihitsy kay ny fotsika ny fony ray aman-dreny izay mety manana zanaka tsy endry satria ny zanaka ny an'Andriamanitra be dia be mihitsy ary tsika raha moa tao anatiny no miodina ny zanany maditra ny zanany mafilo ny zanany fa io Andriamanitra teny amintsika zay lay fony Jesosy Kristy zay lay fony Jesosy hoe mampisorona be an'io Jesosy atsika io fantany tsara ny iainantsika satria iainany koa efa nalay mpanata amin'ny zavatra rehetra io Jesosy io fa tsy nanota azoko mihitsy raha vavy hoe tena tadokivy fa izaho tsy manaikitsika tsy manaiko kivy raha ohatra ka ny effortsika ny ezaka ataotsika ny teny lazaitsika ny zavatra ataotsika no ampiovany io zanakao io dia tena rariny mihitsy raha ho kivitsika ary dia tena aoka ho kivy raha izay fa tsy izay ka tsy niditra no miteny farany ka tsy nijanona teo amin'ny Isaia toko voalohany angely fiainany fa nandeha tonga any amin'ny Isaia toko fahafiranao farany io anambaran'Andriamanitra ny fanantenana ary ao anatin'ny fanantenana dia ao amin'i Jesosy ny fanantenana tiany Jesosy io zanakao io mihoatra lavitra noho ny fitiavanao azy ny fitiavan'i Jesosy an'io tsy maintsy tazomintsika izay fahamarinan'izay ahatonga antsika tsy ho kivy ahatonga antsika tsy ho kivy hivavaka fa misy fotoana izay mihitsy le izy mivavaka ianao indraindray aravaka ohatry ny arakaraky ny vavahanao vao maika ohatry ny mampiborio ohatry ny hoe mivavaka ao an'ilay izy dia vao maika hitako hoe mifanohatra amin'ilay netiko ambavaka teo ny mbola mipotra mahavariana rehefa misy an'iny zao ny zavatra teneniko anao tsy misy mihitsy navavaka indray mbava raha hoe tsy nienon'Andriamanitra tsy zava-dehibe tamin'Andriamanitra hatramin'iny ranomasonao iny maheno no mety misy zavatra enonao hoe nananina indray hono indray fa mampiaraka ry indray fa maditra ry indray fa milatsaka ny ranomasonao izay latsaka rehetra milatsaka fa fantatrao moa fa tatazan'Andriamanitra izany ary sarobidy aminy daholo izany sarobidy aminy ny mavesatra anao ary sady sarobidy aminy io zanakao io tazomitsika izay dia ahoana dia andao atokontsika fa tsy Isaia toko voalohany ny fiainana ny tao ambany tao fotsiny hoe Isaia toko voalohany dia hoe zay ka tahoany zaza maditra ny ianareo tsy nijanona teo ny tompo fa nanome an'i Jesosy izy tatsika izany ny fandehan'ity boky ny Isaia ty ny amin'ny Isaia 3:10 any ohatra zao fantatrao tsara le ny amin'le mpanompon'i Jehova izy io Jesosy io izay tonga hitondra n'izay mety ho tambo ny fahotana rehetra hoentintsika amin'ny tompo eo ny ataontsika ny zavatra ho ataontsika ao anatiny zavatra rolo ihany ny ataontsika ao anatiny ndao hitoy hivavaka indraindray miteny hoe tena zany azoko mihitsy le teny hoe efa mivavaka foana afa dia mbola ndao hivavaka ihany ka satria ny mampodiny sainany Andriamanitra ny mahay mampiasa ny circonstance ny tranga rehetra zay ny Luka 5:10 raha diniantsika tsara ny fomba nodiny io zanaka dala io teo amin'ny rainy
rehefa nandeha io zanaka daly io nandeha tamin'ny didoany mehoana ny lovako. Zay ny safidy. Manaja ny safidiny zany ny rainy. Dahoary. Fa azo antoka mihitsy. Le fony ray aseho an'le ray miandry teo ambaravara kely mitsikilokilo foana izy. Efa tady hiverina ve, efa miverina ve? Vao niverina ery lavitra ery dia efa niazakazaka ny ray. Namiana azy. Satria maninona? Miandry izy. Miandry ny iverenany. Tsy fotoana fohy ange. Mbola nanao laniny le zanaka dala somatsara daholo aloha ny fananany rehetra. Tsy fotoana fohy zany. Gavitan'izany. Mbola nahodiny fiainana teny mitsy mbola tsy nitodika rehefa lany ny fananany mbola tsy nitodika ny sainy Jerenao tsara ao amin'ny Luka 5:20 ao fa rehefa iny amin'izay fa nisy mosary ny manodidina. Ain'Andriamanitra ny mampiasa ny zavatra manodidina azy any amin'izay misy anazy atonga anazy hiklika kely anaty sainy any hoe aroatra tsy mety zany ataoko zany. Andriamanitra ihany ny mahay mampiasa mahay manao an'izany asany anatiny zany. Zay le antony ivavahantsika asianao atongavany sainy ary nodiny sainy. Zay ny ao amin'ny Luka 5:20 io. Angatantsika amin'ny tompony fodiny sainy ary. Aritra ivavaka tsika araka ny Romanina 12:12. Ndio mbola hifaly amin'ny fanantenantsika e. Dia miaraka amin'le Habakoka 3:7 hoe na tsisy antenaina intsony aza za mbola natena ihany. Ie. Aleo manantena ihany. Tsy hoe tsy le manantena tsy misy ny sarotra. Tsy ohatr'izay le izy. Tsy hoe eny asa mora iova ihany hatray androany. Tsy ohatr'izay. Isaky ny misokatra io masoandro io dia andao anatentsika fa mety androany zany le andro Jesosy dia efa mideranao sahady le andro isokafany masony. Ie, mety mandeha ohatr'izay in-telopolo, dikany ray volana mbola ohatr'izay ihany. Ie, mety mbola niverina in-telonjato andro, herintaona mbola tsy hita ihany. Fa mbola aritra ihany tsika mifalia amin'ny fanantenana. Miareta amin'ny fahoriana ary mareta amin'ny fivavahana. Zavatra roa izy tsika, vavaka. Zavatra faharoa, mafy tenin'Andriamanitra tsika satria ny tenin'Andriamanitra no mampiova. Andriamanitra miasa amin'ny alalan'ny fanahiny amin'ireny teniny ireny. Izay mbola ahafahantsika mamafy. Na iaino na tsy iaino tsaronao ny manasa isan'andro tsika tamin'ity anio ity raha tsy diso azy Ezekela 7:7. Iverenantsika asianao vetivety io. Tenentsika mihitsy na iaino izy na tsy iaino ny anjarantsika dia miteny. Ezekela 7:7 manontolo. Jerentsika ao afaka jerenao ao. Fa ny ambarantsika dia ity. Ndao mbola hitenina amin'ny fotoana na tsy amin'ny fotoana. Miteny amin'ny fitiavana. Miteny amina entitra tsara. Tsy miteny ao anatina fihetsepo an'ireny zanaka tsy endry ireny. Tsy ao anatina fihetsepo entan'ny atezerana sy ny sisa ny fahatezeran'ny olona tsy ahefana izay mariny anatrehan'Andriamanitra mihitsy. Tsy ao anaty fahatezerana vao maika tsaingohan'ilay devoly. Fa tena ny anatina fotony miaraka amin'ny Jesosy mihitsy. Fotony fa entitra mazava. Halan'Andriamanitra ny fitsangatsangana. Halan'Andriamanitra ny fanimbana ny tempolony amin'ny zavatra samihafa rehetra. Tenenina mazava ny tenin'Andriamanitra. Afafintsika io. Ary afafintsika ambavaka fa manana ny fotoana ny tompo dia rahavavy hijoro vavolombelona ianao. Mety eto amin'ity onjam-peontsika ity. Mety any am-piangonanareo, mety amin'ny fianakavianao. Fa iova io zanakao io. Ary efa akaiky ny fiovany. Teraina sady ny tompo. Miasa ao anatiny. Resitsika ny antso manaraka? Rabanao amin'ny anaran'ny Jesosy ty no. Miaraba re? Ie, saika inona moa misy zavatra anankiroa tenenika. Voalohany indrindra aloha dia tena efa izay isaky ny hariva manao fotoam-bavaka, isaky ny hariva mazava ho azy dia tena efa volana maromaro mihitsy tsy manao toy satria madamako mitarisy moa za mitory. Da mangataka torohevitra hoe inona ny tokony atao hiverenana ohatr'izay indray. Fa naninona ny tsy nanao intsony? Tsy haiko fa misy mbola tsy resy lahatra angamba izy dia za mbola hoe mba manazava sy mitory dia izay no nanovako fa izy mitarika dia mitory dia manao ny anona rehetrarehetra ao anatin'izay fa efa volana maro mihitsy zao tsy hisy tsony.
da mangataka hevitra ao anatin'izay de ny faharoa namoa atao mijery asa moa amina zandry na ohatran'izany de ze olona hoe andanana amin'ny foka mametraka ao anatin'izay de ohatrany hoe mahita ny asa ianao de hoe ahoana moa ny raisana amina mifoka ianao tsy mifoka ao anatin'izay de tonga saina ihany hoe ahoana ny hoe eto hoe zany hoe za apetraka ny zandrika ato izy miasa nefa le olona mifoka misotro de tsy mety zay fa mba mangataka hevitra fa raha amin'ano dia hoe tsy mety andrasony fa tsy azoko tsara hoe maninona le zandriko miasa zany de le olona nandanany aho mifoka misotro de zany efa hoe tsy manaiky le hoe ipetrahana nefa izy masotro ay ve mangataka hevitra inona natao anatin'izay fa raha hevitra de zay hoe ny fitafon'Andriamanitra fa mba maka hevitra amin'ireo zavatra anankiroa hoe tompoko ndao ary fa voaray iny tompo ahoana ny iverenan'ilay fitoam-bavaka ao an-trano miara mijery mihitsy aloha indrindra raha fiainana ankohonana ilay izy ndikany hoe fiainana ankohonana misy olona maromaro miaraka ao tsara indrindra miara mijery aloha hoe tena zava-dehibe ho an'ny tsirairay ve le izy miara zay lay aporsihana ny tanora trano hoe mitovy ny zioga mitovy zioga olona tena mitovy fijery le mitovy fijery tsy hoe mitovy toetra tsy mitovy toetra fa mitovy lahara-pahamehana hoe Andriamanitra ny lahara-pahamehana de miaraka tsara kokoa miara mipetraka mihitsy de miara miresaka zay firesahana zay ngery mpivady atsainy zay ohatrany mazana zay no samboriny devoly ataony devoly zay tsy hampisy azy ao an-trano ao satria raha vao mpivady mifampiresaka fitahina be mahagaga no meny tompo amin'izany fa mitoetra ao anatin'le toerana misy fiadanana nge Andriamanitra faly be Andriamanitra rehefa misy an'izay fa ny devoly ataony zay tsy ahatonga nyzay fiadanana tsy ahatonga n'le fifampiresahana misy mifampiresaka zany ny zavatra voalohany aloha miara mijery hoe tena ilaina ary tia ampirisika ny tokantrano tsirairay zava-dehibe mihitsy no manorina altara hitanao any amin'ny testamenta taloha ambaratra nambara tamin'ny Abrahama nambara tamin'ny Jakob isaky ny misy fisehoan'Andriamanitra amin'izy ireo de manorina altara eo nanorina altara teo Abrahama nanorina altara teo Jakob ina le hoe manorina altara tsy hoe ianao lasa ao an-trano ao dia andeha amboatra toerana dia asianao labozia kely dia asianao tandremiany mieritreritra zavatra be ohatr'izany fa indraindray lasa manao zavatra hita maso manompo zavatra hita maso tsika fa zay matsy hita maso an'Andriamanitra le manorina altara tiana ambara toerana ara-panahy ao apo-tsika mihitsy ao apon'le fiombonana anankiray hoe andao hiara iombona anao fanompona fivavahana culte fanompo-pivavahana ho an'Andriamanitra ho fanajantsika an'Andriamanitra tsy mba ho fanatanterahana le tamin'le nanapaka gâteau na le nanapaka gâteau tamin'le mariage impirimpiry manapaka gâteau de mailaka mihitsy na pino na tsy pino de ohatrany tenena foana de Christine manapaka ny trano ny tokantranonay tapitra le mariage de ohatrany tsy Christine indray ny manapaka an'le izy fa na la lehilahy na lay lehilahy na lay vehivavy ny fanaovana ny fiombonana ambavaka de fametrahana an'Andriamanitra amin'ny toerany le toerana mahatompo azy mahandriamanitra azy eo amin'ny tokantrano fa ny fanaovana an'io lara-pahamehana amin'ny fiaina-tokantrano fa mila ifampiresahana tsara ary eo mihitsy koa mila fampiresaka tsara ho anareo mivady izany manao inona indraindray eo amin'le fanaovana azy na isika na efa manana zanaka kely tsika ao an-trano ao aza atao de manavesatra be misy fotoana misy olona mivavaka ao an-trano ao indraindray nge tena mahery fo be mihitsy ianao de raina ny tompo mahery fo be ianao fa rehefa mivavaka ianao de 12 minitra ianao mivavaka ianao rery mivavaka de vao miainga fotsiny le izy de fa ohatrany somary tsy mazoto ny sasany mieritreritra hoe io zao fa hivavaka 12 minitra azonao tsaina ve le izy ndikany misy fotoantsika tena mahery fo be de nefa ny
tsy omentsika fotoana koa le zanatsika le vady le mety misy mpanampy ao an-trano ao andao miara mifampiresaka mihitsy ahoana ny atao afaka ovaovaina ny fomba hanaovana anazy fa tsy indraindray lay fomba hanaovana azy mihitsy koa no tsaingohan'ny fahavalo mampisy akamona kelikely satria ohatran'ny routine be ohatran'ny hoe mitarika fotoana de raha enao ngamba aloha mety mbola tsy tanora ny zanako fa ny zanako efa manomboka miadolantsento de raha zavatra zany anao sekolelady zany efa tena jerena mihitsy ohatry ny ahoana le fanaovana le sekolelady fa ndraindray tsika lehibe ndraindray de tsy mahay afa-tsy ny mampianatra ohatran'ireny hoe mpampianatra de nao zany miteny adindray de le ankizy manginy eo fa mila jerena tsara mila ovaovaina kely andao anao fiderana ato andao anao fifampizarana andao eto indray ny fotoanana ivavaka fotsiny ataontsika ovaovana kely tahaka an'izay fanapa-kevitra io ravako ahoana ny ahatonga ny ho tafaverina amin'ny fiainanareo io aloha tsy ho tafaverina mihitsy rehefa tsy hanapa-kevitra ny loham-pianakaviana hoe ndao hiverina za te hanentana ny loham-pianakaviana rehetra ary za toatra tsy niaraba ny ray-pianakaviana fa miaraba ny ray-pianakaviana natratra ny fetiny iray tokoa tamin'ny fakomaly iny fetiny iray tamin'ny fakomaly de raina ny tompo fa te aporisika ny ray-pianakaviana rehetra inona misy teny mafinaritra be iny ao am-boky ny oabolanao hoe ny lehilahy be fahendrena mahery ny lehilahy endry ohatr'izay le izy be fahendrena ny lehilahy na mahery ny lehilahy be fahendrena tsy tadiloko tsara le teny fa amin'ny oabolanao le izy ny tianambara de ity matetika ny lehilahy ohatra ny adinidinina vehivavy de sady mitsikitsiky agny zany atao mpitoerana eto fa de nahoana kosa satria mifona tompoko miteny fa matetika ny lehilahy ohatrany tsy tena mitovy amin'ny Jesosy zany ve nareo indraindray misaotra mitombo fa tsy ny lehilahy mpiaino radio vaovao mahasoa zany fa raha ohatra ka mbola ianao mpiaino radio vaovao mahasoa tsy tena mitovy amin'ny Jesosy de andao hiova Jesosy ty ny fiangonana de ohatr'izay koa ny lehilahy ny andrasan'ny lehilahy ny andrasan'Andriamanitra amin'ny lehilahy eo anatrehan'ny vadiny de ohatran'izay koa ny lehilahy manahirana mihitsy ange indraindray ny lehilahy te ho ajaina tanteraka ho sefo ho loha ao anatina fianakaviana fa izy ohatrany tsy mipetraka amin'le izy de le fianakaviana nefa tsy maintsy mandeha le fiainana ankohonana ndao raisina ry lehilahy ajaina ny toerana ny ampiverina io fotoam-bavaka io any aminao mibaolina tsy any amin'Andriamanitra tsy any amin'Andriamanitra mihitsy fanapa-kevitra ange zany de raisina io rehefa tsy atao fanainina tao de tsy manam-potoana ihany de ny teo ihany ny teo fa te atory any alina zay raiso ny fanapa-kevitra dien'izao hoe mbola akaikikaiky ny fetiny ray zao averen'ilay izy resaka hoe ahoana zandrinao hoe mazoto hiasa any amin'olona izy nefa le olona misotro mifoka ao anaty baiboly raha avako zao ny teny ao anatin'ny tenin'Andriamanitra miteny antsika hoe aza miray zoga amin'ny tsy mino fa le miray zoga aloha mila sainina tsara fa iny ty miray zoga resaka firaisana zoga amin'ny tsy mino ohatran'ireny omby mitondra sarety ireny zany de misy fiainana anankiray iarahana mitondra iarahana mitarika zany ka raha ohatra ka tsy mitovy le zoga amin'le izy de tsy mety le izy mitanila le zavatra mampienjera an'le sarety mpiainana sy ny sisa any amin'ny fiainam-panambadiana indrindraindrindra ny idiran'izay any amina fisakaizana tena akaiky hoe tena olona akaiky ny fo fa zany resaka asa zany ny resaka asa tsy hoe nge hoe miray zoga amin'le mpampiasa ianao raha ohatra ka miditra ao anatina toeram-piasany
ny tenin'Andriamanitra raha ny teny amintsika mihitsy eo amin'ny Isaia 1:20 mitsangana miazava fa tonga ny fahazavanao aispito manarona ny firenena fa aminao ny ipisahan'ny fahazavan'Andriamanitra io ipisahany ny voninahitr'Andriamanitra so dia mba amin'ilay zandrinao ny ipisahan'ny voninahitr'Andriamanitra ao amin'le toeram-piasana raha ohatra ka hanana fisainana daholo tsika hoe tsika tsy hiasa mihitsy raha tsy hoe olona masina be ao anaty farangososona le mpampiasa tena tsara aloha ny manana fikasana hoe hiasa amina mpampiasa ao amin'ny tompo ary mampirisika antsika mihitsy tsika mpampiasa hijery olona tena ao amin'ny Jesosy isika mpiasa arak'izay azo atao fa zao nisy olona tena natsoan'Andriamanitra mihitsy hiasa ao anatina toerana ohatrandray miteny tompo antsika any amin'izao na 7:10 nge vavaka Jesosy mihitsy tsy natao hiala eto amin'izao tontolo izao tsika fa eto amin'izao tontolo izao tsika fa arovan'Andriamanitra aiza zany ny hazavana raha ohatra ka raha samy mazavazava daholo eny dia atao inona ny fahazavanao ndikany hoe mitondra ny fahazavana nge manazava an'izay maiziny everiko hoe fahasoavana raha ohatra ka tena afaka mitondra ny fahazavana amin'izany olona mbola ao anatin'ny fiainan'izao tontolo izao zany ilay zandrinao anjaranao no mitondra azy eo amin'ny tompo mba tena afaka hijoro izy ary te hampahery antsika rehetra manana mpampiasa na manana mpiara-mianatra mpiray tanàna tena maiziny manina raha tsy mitsoaka ao andrasony hoe ny tiako lazaina anao dia ity any anaty sainao indraindray te heritreritra ianao hoe roviana ry avao mialato zary tompo afindrao mihitsy etsetra afaka mivavaka ianao hoe meo toerana hafa Jesosy fa manina mandra-pisokatra izay akafizy ary ka ho fiany tsara mihitsy le hoe misaotra Jesosy fa maizina be mihitsy ato ary ngasigara fotsiny foany tonga dia rongony mihitsy Jesosy mila mazava zany mila mazava mila herim-panahy zany dia ny tompony miasa ao anatin'izay Aisika ny antsika manaraka miaraba tompoko miarabanao amin'ny anarany Jesosy hanampy anao ateo am'le raha miteny anso teo igny le tombavaka isaky ny arivo za hoe raha ohatra fixe ny lera nanaovan'ny zareo azy teo aloha nanaovanareo azy ohatra ho avy misakafo ovay koa ny lera tao voalohany alohany hanivodrana ny sakafo dia aza taritina 12 minitra zay ny olona ray mivavaka fa to fofo dia mpandebiazy meo anjarany na tanorany ao na zasany ao dia meo anjara zareo fa aza tasorery raha miseray mpianakaviany ianao ny andro teo igny ovay ny lera dia rehefa masamasaka dia azo kesaka indray koa rehefa tonga ho avy zany ny ankohonana alohan'ny sakafo ariva igny dia ovaina ny lera na amin'ny enina na mipiry ny hatogavanareo avy ao na amin'ny dimy na mipiry dia ovaina ny lera endre dia mba mandaka bavaka misy olona mampitondra bavaka na dia mba ampitaiko any aminao dia misy olona ampidaliany vadiny mampirafy ny vadiny polisy vadina polisy mampitondra bavaka io olona telo mampitondra bavaka anany vadiny izy dia mba ho hita bavaka toko endre voray sotra toko eny voray tainy tompo ary misaotra azy na nome an'izay torohevitra izay le fiainany mahafinaritra be le fifampizarantsika eto amin'ny radio vaovao masoa antsika eto mifampizara fiainantsika dia reny fiainana ireny tsisy adihevitra ny fiainana rehefa ny fiainana ny zaraina raha resaka hoe tokony izao dia tokony izao mety misy adihevitra ihany hoe dia ahoana raha manana fa rehefa fiainana ny ainantsika ny zaraina dia fampiarana no andrasana amintsika sisa hitantsika hoe mitondra fiainana ho antsika izany hoe antsika mitompo ireny olona ampijaliany vadiny ireny dia raina ny tompo fa misy mpitandro filaminana tena ao amin'izay so tsara
fahasoavana mihitsy fisian'ireny. Andao angatantsika amin'ny tompo mihitsy mba hisiny iroborobo ny cellule de prière, misy an'izany kere any amin'ireny gendarme sy ny miaramila sy ny polisy ireny. Fa zao mantsy indraindray raha vao ohatrany hoe mpitandro ny filaminana dia ohatrany hoe manana sary hafa le heno amin'le izy ohatrany sary hafa matetika, ohatra misotro toaka betsaka, manao indraindray moa dia efa ataon'ny olona vazivazy mihitsy ity resaka hoe manotra hoe dia manotra inona, manotra tongotra sa aikay fomba fiteny mpitandro filaminana zany indraindray na matetika. Fa misaotra ny tompo amin'ny fianakavian'ny mpiaino an'ity radio vaovao maso ity fa isika hivavaka ho an'ireny mpitandro ny filaminana ireny, raha amin'ireny polisy ireny tena hifanena amin'i Jesosy. Fa zay io rehefa mifanena amin'i Jesosy ny olona dia tsy sa mampijaly vady, tsy sa manao zavatra manao fanaparana fahefana, tsy sa amin'izany satria ataony ahoana ny fanaon'izany amin'ilay tena amin'ilay tompony. Dia ny tompony mampahery an'izay ao anatina fijaliana rehetra, ny zavatra tazomiko hatrany zaraiko aminao le Deutéronomie 3:25 iny ho visy varana ny hidinao ary hifamatra amin'ny andronao ny fiadananao. Averiko aminao hatrany zany teny zany satria averiko amin'ny tenako mihitsy ary le izy, averiko hoeniny ato anaty lohako ato. Fa misy fotoana rehefa mafaitra zay fiainana dia te hivingivin-doha hoe tsy adino ny tompo angamba, tsy adino ny tompo ianao fantatry ny tompo tsara efa nolanjainy tsara io, mifamatra amin'ny andronao ny fiadananao. Même dose, mitovy ny doziny, mitovy ny habeany, mitovy ny lanjany fahorianao zao 570 kilao. Fa satria ny vadinao indray fa tena eo amin'ny masonao eo mihitsy ny miantso an'le sipany, indraindray mahatsiravina ohatr'izany le izy, tena hoe zany fa ahoana fa zao azana mitodika any amin'ny tompo, alaivony 570 kilao fahasoavana hiatrehana ny raharaha io. Fa raha 570 kilao le olana dia zay koa ny dikany hoe mifamatra, mitovy ny fatrany. Za tsy misafidy andray an'le vesatry ny olana. Tsy zakako iny ny aho omeko amin'ny tompo iny dia le omeny ihany ny raisiko. Ina nomeny tompo anao, fiadanako nomeko anareo. Jaona 4:17 fiadana amin'ny tompo ange nomeny antsika sy ianao aza vela manolotra fotsiny ny tompo dia eo izy tsisy mandray eo fa raiso iny fiadanan'ny tompo iny. Ianao zany raiso iny dia hoe ngamba ianao hoe tsy fantatro tiana ny mahazo dia toa morainao fotsiny izy zany. Tsy mamonamora an'ilay izy fotsiny fa zay no izy ny tenin'Andriamanitra miteny hoe mifamatra io dia tsy aza vela hiankina amin'izay vady, izay zanaka, izay vola, izay asa, tsy zany miantoka ny fahasambaranao raha izany aloha miantoka ny fahasambaranao dia tena lojika, tena normal hoe mijaly ianao. Fa oketsy fa tsy izay intsony, fa ny tompo miantoka ndikany raiso ny fiadanana. Raisitsika ny antsika manaraka fiadanana tiana. Fiadanana koa anao rahavavy. Makasitraka anareo amin'ny radio vaovao maso fa hitantiana le vato taloha madika be dia zao izy tapa-kevitra fa efa vavaka izy tsindray volana dia hatramin'ny ianao vao maso dia loso vavaka izy dia manaiky atao batisa hono izy amin'ny nakely fotsiny tiana dia lasa ohatrany hoe lasa vavaka sabotsy zay ngamba ny ataony topanay. Dia makasitraka anareo amin'ny radio vaovao maso fa tena mampahery ny tenin'Andriamanitra ary tena makasitraka an' Jesosy fa miova tanteraka mihitsy rehefa tena mifikitra aminy. Sotra ny tompo. Fisaka indrindra tompoko. Ny tompo nareo mianakavy kely. Dia raina ny tompo amin'izany asan'ny tompo amin'ny fiainanareo zany hoy ianao moa hoe milasa mivavaka sabotsy mety misy mpiaino an'izao lasa ny naninona tiako ambara aminao lasa ohatrany hoe niakatra ny volondohany miainao zany hoe naninona vavaka sabotsy mitonia tsara ianao
ny tony tsara ianao dia mifalia amin'izany fanovany tompo zany ny angatantsika amin'ny tompo a tena ho tafiorina tsara amin'izay sao daholo ny tsirairay io na sabotsy io na lakamisy io na latsinainy io na sabotsy na lahady ny andro rehetra nataon'ny tompo a mety avokoa misafidy andro anankiray tsika ao anatin'io anompoantsika an'Andriamanitra dia meteza mihitsy tsika mpiaino radio vaovao masoa tsika tsy miditra any amin'le mitsaratsara n'le raharaha hoe sabotsy na hoe inona koa zao zany fivavahana lahy zany atahoana zao zany manao batisa maninona sao a ny finoantsika an' Jesosy Kristy ny mahavonjy antsika ny finoantsika an' Jesosy dia izay antsoiny tompo ny tsirairay omeny tompo fanahy fahendrena mba afaka anavaka tsara hoe ity ny mety dia ity ny tsy mety saotra an' Jesosy tsika dia raina ny tompo amin'ny fijoroana vavolombelona toy izany a manovy io Jesosy antsika io mahereza ianao raha vavy mahereza ianao raha nata ao anatina tokantrano mikorotana be ianao enonao zany fijoroana vavolombelona zany le mpanompon'Andriamanitra teo ay manovy an' Jesosy antsika ho mahereza raisitsika ny antsika manaraka tainy tompo ianao miaino anao miaraba tokoa mianara Jesosy faly miarabanao ihany koa ito vavolombelona za alefa soary hoe misy fotoana zany dadako narary dia niakatra tension be izy tamin'ny fotoana io dia nitarika aretina hafa le izy tao aoriana zay dia nanomboka tamin'io andro narariana io a dia nikasy an' Jesosy zany ny fony nanomboka teo izy a lasa tsy mifoka sigara na olona mifoka ny sigara io ary ny fofony efa tsy tia mitony dia lasa tsy tia misotro kafe koa dia raina mitombo amin'izay dia mampahireo olona rehetrarehetra dia mety hoe manana ray na manana vaty mbola fijoroana ohatr'izany dia mangataka torohevitra ihany koa za fa classe de première za amin'izao dia amin'ny fotoana zany aminay vao misy an'le fiovana programme iny dia seriel dia zany efa satria ahaka ny fahenoko an'le izy a dia tsy hoe ohatr'le taloha zany hoe dia maninona na sady mahay anao le zany dia atao fa da hoe tsy maintsy hoe tena pure littéraire ianao na scientifique dia zany efa tsy ohatran'izay fa eo atenatena ny sady tena hoe latsaka be any amin'ny littéraire misy tena latsaka be koa amin'ny scientifique eo zany tiako angatahana torohevitra amin'ny zoko hoe inona zany ao ny tokony ataoko ao anatin'izay zavatra izay mazava re ndao favoraitsika misaotra amin'ny fijoroana vavolombelona dia mankasitraka an'izy atoko tainy tompo misaotra an' Jesosy amin'ny tanora kely mijoro vavolombelona toy izany manova angeny tompontsika ao anatin'le zavatra mitranga io aza vela mitrangatranga fahatany amin'ny fianakavianao mihitsy amin'ny ankonanao io olana io aretiny io mety voaroaka tao an-tranona alefa ny tompontranonareo ny tsy maintsy mandeha misy olana samihafa hanehoan'Andriamanitra ny voninahiny ny antony io ary indrindra ikasian'Andriamanitra ny zava-dehibe aminy a mitondra ny tsirairay firy mianaka nareo ny ohatrany 7 mianaka ay sarobidy amin'Andriamanitra daholo io 7 mianaka io tiany alain'ireo a mba hanana fifandraisana aminy dia ampiasaina ny zava-mitranga ohatran'izay zany nampiasainy ny areta ny dadanao ikasiana azy mba hahatonga azy hitodika any aminy dia nafahany rehefa ny zanaka ny manafaka ny jaona valo enina amby telopolo afaka mihitsy tonga dia tsy tiana ny fofony ary fa soavany zany a nizanizany mbola ao anatina fidorohana ao anatina ady amin'ny hoe za te hiala ohatrany tsy tafiala averiko aminao tsara ny jaona toko 9 iny a ary amin'ny anjiny faraiky amby telopolo roa amby telopolo ary a tadio tsara aloha rehefa maharitra amin'ny tenin'Andriamanitra tsika dia fantatritsika ny marina ary ny marina manafaka atsika ho andeha tsy manafaka atsika tsy ho andefo zay a dia mahereza mandray ny fanavotana ny fanasitranana ao amin'ny alalan'ny olana io première ny zandrikely teo dia raina ny tompo fa ho terminal ianao zany raha
somary tsy hoe somary andao hoentina mitompo mihitsy ty fanabeazam-pirenenantsika eto Madagasikara ty hoentina mitompo stable tsara mba ahatonga anazy tena hazava tsara hoe inona ny lalakombana hatreto zany aloha dia mirona amin'izay série L, S, OZ zay le série fa tsy ronany amin'ny ACD intsony dia rehefa mahatsapa olana ohatr'izay ianao dia avadika vavaka aloha ho an'le mpiandraikitra any amin'ny ministera ambony any indraindray tsika malagasy mantsy manahiry tsy hoe manahirany fa ohatrany mahavantana mihitsy ny ohatrany tsy tadidintsika hoe mila entina mivavaka ireny saotrany tompo mihitsy amin'ny tony-bavaka asa ianao raha pakafy ny vavaka amin'ny valo alina eto amin'ny onjam-peotsika misy vavaka foana tsika amin'ny valo alina eto amin'ny onjam-peo misy mpivady kely zay tena mahakafiziko manokana anisy lalao zay le anarany rehefa latsinainy sabotsy indrindraindrindra zareo rehefa mivavaka zareo dia tononony zareo ao ireo ministera eo tononinao miombo-po amin'izany be mihitsy satria tena zany ilaitsika rehefa mavesatra ohatr'izany tsika mpianatra malala an'izay so tsika ray aman-dreny aza tonona manonona mbavaka n'ireny olona any amin'ny ministera sy ny mpanao ny programa rehetra ireny zay aloha tsetsatseta tsy aritry ny tenenina fa izao ahoana zany ny atao raha angataka mitompo somatsara mihitsy tsika hoe le salamy faharoa amby telopolo iny miteny amintsika manolo-tsaina atsika izy ary mampianatra atsika ny lalaka-le atsika efa fantatry ny tompo zany zao hoe inona ny tena mety aminao efa fantatry ny tompo tsara io inga afaka nataon'ny tompo hoe mbola amin'ny taona 2023-2024 vao atao le OZ sy le SCL raha ohatra ka zay ny tiany efa fantany tsara hoe ho terminal ianao indraindray ianao zany hoe lala zavy rangatratra an'izany fiovany zany tena mipoaka zao tena zay le tedaviny devoly amintsika zay hoe rehefa misy fiovana ny zavatra dia amin'izay ny fiainanao teteza mita foana alazaiko anao fa zany teteza mity zany za tsy manaiky miaina fiainana teteza mity zany ka amin'ny fiainam-panahiko ny tiako ambarako aminao zay le tiako ambara aminao amin'izany ny tiako lazaina dia ity aza vela hangalatra ny année scolaire anao hangalatra ny le tokinao le antokanananao tsara any anatinao any mety fiovana misy satria maninona efa fantatry ny tompo io ary efa manana lalana amin'ny tompo zay toetsain'izay zany no entinao manao an'le safidy hiakatra terminal zao anao ny examen de passage zao dia any amin'ny dossier amboarinareo rehetra any tsy maintsy anoratra hoe anao terminal inona ary mazava efa fantatry ny tompo io andao angatantsika amin'ny tompo ny taridalana ten'Andriamanitra any amin'ny boky Isaia miteny hoe ao ivoantsika eo Andriamanitra miteny hoe atiakavanana na atiakavy lalana raiso mihitsy n'izay sain'izay hoe ay moa manoro lalana io Jesosy io antanio izy fa mamaly zay aloha ny zavatra anankiray tena mila minotsika hoe mitaridalana antsika izy fa tsy mihazoazo eo zany tsika mieritreritra hoe dia ahoana raha tsy zao mamaly vavaka amin'ny tompo dia mitaridalana zavatra anankiray pratika ao anatin'io zavatra resantsika io raha olona tsy tena hoe tsy tena littéraire be ianao nefa tsy tena scientifique be koa misy aloha le antsoina hoe sérieuse raha ohatra ka tahaka an'izay le sérieuse mironany amin'ny resaka gestion ohatrany hoe ohatrany série G2 angambany zany amin'ny teo aloha amin'ny teknika kely kokoa so dia any amin'izany kokoa no mety aminao fa raha tsy misy an'izay kosa nefa ao amin'ny fianarana nefa fantatra hoe io ny sekoly ny antsony tompo anao dia za raha teo amin'ny toeranao raha tsisy afa-tsy sériel sies no ny safidina nefa hitako ny niveauako hoe za tsy tena hoe sady mahay be S no mahay be scientifique no mahay be littéraire dia misafidy ny littéraire misafidy ny anao sériel ny série S amin'io tena matanjaka be loatra le série S miaraka amin'ny coefficient matanjaka koa ny aty amin'ny littéraire fa le série S mantsy tena any amin'le foronana série C mihitsy le fandehanan'le any amin'ny série S dia ndika ny mavesatra kokoa zany dia mety raha teo amin'ny toeranao dia mety misafidy kokoa aty amin'ny série L andraso aloha iresaka vetivety tsika te ampahery
amin'ity resaka série ity ho an'ny mpianatra malala an'izay so miaraka amin'ny ray aman-dreny. Misy fotoana miainga miainga any amintsika ray aman-dreny na amintsika mpanabe ny mahambany moral andreo zanakitsika ireo, fa misy fotoana le ilazantsika azy mihitsy tahaka ny hoe rehefa série L na série A dia ambany zany, ary raha série S na série CSD dia ambony zany. Andao hoe sorona amin'ny anaran'i Jesosy any anaty saintsika zany, fa tsy misy an'izany ambony sy ambany zany mihitsy. Tsy ho tafita mihitsy ny firenena anankiray raha tsy misy littéraire tsara ao, tsy ho tafita koa ny firenena iray raha tsy misy scientifique tsara ao. Samy manana ny antsona azy daholo ny tsirairay, ary tena tsy araka ny tenin'Andriamanitra mihitsy ny fanavahana hoe ity ambony dia ity eo tsy dia mahiny manao sériel. Zany no to ampidirina ny anatin'ny sain'ny olona, na ny sain'ny tanora ny sain'ny ankizy vao manomboka misondrotra. Andao hoe sorintsika amin'ny anaran'i Jesosy zany, fa diso be loatra, diso indrindra mihitsy zany hevitra izany, fa samy manana ny antson'ny tompo azy ny tsirairay, samy manana amin'ny antson'ny tompo azy. Dia andao andeha amin'ilay antso. Misy olona tena natsona amin'ireny mivelatra be izy rehefa maneho hevitra, mivelatra be izy maneho ny heviny zany, olona littéraire ange zany, mahazoaina tsara izy amin'ny langue samihafa. Fa maninona tsy maintsy terentsika indraindray, indrindra moa fa raha ohatra ka nandeha fianarana lavidavitra izay ny ray aman-dreny, ohatra hoe dokotera ohatra indraindray, misaotra an'i Jesosy fa nafahan'ny tompo tamin'izany mihitsy. Indraindray tsika na hoe mpampianatra tsika dia tiantsika ho terena ho andeha scientifique any zanantsika. Tsy hoe aza atao mandeha scientifique, amin'ny safidy tsara izy ny anjarantsika mpanabe mametraka hoe ireto ny information, ireto ny zavatra mila fantatra, reto raha te hanao inona ianao, zao kely zao firy-taona ianao zao miaino ianao si zany hanao inona. Indraindray hanao baka ny ankizy mbola tsy fantany ihany hoe hanao inona. Soa ihany fa misy an'izao orientation ohatran'izao izay efa alefa ny fanjakana tsikelikely tahaka amin'ity ahafantarana hoe fa makay zary hanika lasa be olona manana baka be tabeto Madagasikara, fa tsy hita mihitsy hoe inona ny dikan'le manana baka. Tsisy mahasamihafa ny manana baka sy ny manana CEPE, satria le diplôma fotsiny ny ilaina fa ny fahaiza-manao tsisy. Dia izay le tsy mety izay. Ary raha mijery ny tenin'Andriamanitra tsika tena mitondra tsika amin'ny fampivelarana, ny fanomezam-pahasoavana ananantsika mihitsy. Samy manana ny fanomezam-pahasoavana tsirairay. Dia rariny loatra raha mandroso any amin'izay anao ianao fa ny devoly te atonga anao tsy ampivelatra ny anao fa aniriny ny afatra ny hatrany. Dia eo tsika mandra eritrereto nge 70 taona frustré, sorena satria nandritra 70 taona iainana eto ambonin'ny tany manao zavatra tsy tiana foana ianao, satria dada sy nenina ihany na miteny hoe zao, satria ny fiarahamonina miteny hoe ohatr'izao ny antsoina hoe mety. Dia ny eo miaraka amin'ny tompo dia tompo manolo-tsaina. Ndao hiditra amin'ny SMS tsika. Mangataka vavaka fa efa akaiky ny soutenance dia lasa matahotra be zany mangataka vavaka ihany koa mba ho an'ny fiainan'ny tokantranonay fa tena mikorotana be satria voagezan'ny fitsangatsanganany dadanay. Hoentintsika amin'i Jesosy zany. Endre azoko loatra le hoe manakaiky ny fotoanan'ilay izy dia ohatra ny me matahotra, tsy hoe ohatra ny akory fa tena me miororony any anaty any. Zay mihitsy le nofo io fa avao tsara hoe iza le matahotra, dia avao tsara hoe iza no mitondra ny volant isan'andro. Amin'ilay volant tomobile hono zany no fiainanao, fiarakodia ny fiainanao. Dia nofonao sy ny fanahinao ireo le miady volant ireo, iza ny amily, iza ny avelanao amily. Raha ny nofonao ny avelanao amily arakaraky ny androsoany io fotoana io midoboka ambony any ny fonao dia mandeha daholo dia ahoana raha zao so dia zao andray isan-karazany ataon'io nofo io. Devoly tsy manipy carbonetra fotsiny ataony devoly dia mibotsina be le tahotra ao. Zatsika tsy manaiky an'izany.
dao andeha amin'ny fanahy. Ahoana zany mandeha amin'ny fanahy zany tsy misiditsidina eny ambonin'ny lanitra zany e. Fa misaintsaina tenin'Andriamanitra. Amin'ny andro atahorako no hitokiako anao. Salama 4:7 zany tenin'Andriamanitra soratako ao an-tranonay ao misy an'izay tableau zay soratanay ao. Satria mila hitanay isan'andro ary tiako ho hitanao isan'andro koa zany ingely hoe fandraisana ny tenin'Andriamanitra e. Amin'ny andro atahorako no hitokiako anao, inona ny azon'ny examen atao amiko. Zany le teny any, inona ny azon'ny olona atao amiko. Izy Salama 4:7 zany. Trandrao ny tenin'Andriamanitra ho feno anao, ho feno ny lohanao, ho feno ny sainao, ho feno ny fihetseponao any. De gaga ianao fa le fiadanana mihoatra ny fahalalana rehetra miaro ny fosiny sainao. Azo antoka io Andriamanitra io. Mianatra ny anjaranao, averiko aminao hatrany zay mpianatra malala an'izay so. Mianatra no anjaranao. De anjaran'Andriamanitra no mitahiry ny zavatra ho an-tsainao ao a, mampitadidy anao an'ilay izy a. Anjaran'Andriamanitra zany. Natsoan'Andriamanitra ho amin'io filière io ianao, amin'io lisehatra io, de iraina ny tompo. De ataovy ary. Tsaroko mihitsy nanao médecine, mety efa vita angamba ve zay ny fanadinana sasany amin'ny anjerimanontolo samihafa. Tsaroko mihitsy tamin'ny ny concours ny miakatra 2e année ny médecine, olona 900 hatramin'ny 1000 de 200 sa 500 fotsiny tamin'izany fotoana tamin'ny ekaranay tamin'izany fotoana zany 2e année ny miakatra. Kely be ange ny tahaka ny hoe chance amin'izany a, probabilité le filaza azy. Fa izao tsaroko mihitsy fa tsy natahotra. Tsy hoe satria za mahay be, satria fantatro fa antson'ny tompo tamin'ny fiainako mihitsy io, mbola kely de kely tamin'izany a, 5-40 taona tamin'izay fotoan'izay. Fa efa niletika tany anatin'ny saiko zay hoe rehefa io Andriamanitra io no momba, tsisy zavatra atahorantsika. Ataovy zay tokony ataonao. Ataovy zay tokony ataonao de ny tompony mampiteny anao amin'ny soutenance io. Hain'i Jesosy zany. Ny tompony miasa ao anatin'io dadanao io koa. Aritra hivavaka ho azy sika, de mahereza rery tokantrano manana dada sy vady maditra, mahereza manatanteraka andreo manana 12. Meo lalana ny fahatezerana. Tena tsotra be mihitsy ny hidiran'ny fahatezerana ao anatin'io fiaina tokantrano io rehefa misy tsirarany be ohatran'io. Hidiran'ny faharomotana nga tezitra fotsiny fa maharomotra mihitsy. Indraindray mampite de asiana teboka telo. Fa hoe metsika ny tompo io. Metsika ny tompo zay zoa malifaty zay a. De andao mbola hitohy anome sakafo an'le olona masosotra be reny, mbola ometsika hanina ihany rehefa noana izy. Fa tsy ho tenentsika hoe saika le ho fatany tsara zany noana zany. Tsy zay ny fenitra ny testamenta vaovao, tsy zay. Dao mbola ampiseho fitiavana ihany na tsisy mampateo tia mihitsy ary. Dao. Tsy vitantsika zany. Fa vokatry ny fanan'Andriamanitra ty anatintsika. Mandeha amin'ny fanahy. Ao ny vahaolana antsika asianao ao de ny tompony miasa mampiova an'io dadanao io. Ina ny ataoko fa za efa nandray an'i Jesosy tamin'ny 2 taona zay. Amin'izao nefa tena tsapako hoe miverin-dalana, tena lasa manota be. Ina ny atao? Miverina. Miverin-dalana ianao zany a, lasa miverin-dalana tany amin'ny ratsy de andao indray hitodika ary. Tena tsotra be amiteny aminao hoe efa asan'ny fanan'Andriamanitra ao anatinao io ianao mandefa SMS io, ny tompony miantso anao hoe aza mandeha lavitra antsony. Andao hiverina. Hiverina amin'ny fitiavana voalohany, araka ny teny any am-bokin'ny Apokalipsy. Ahoana zany miverina amin'ny fitiavana voalohany zany? Tena manapa-kevitra mihitsy Jesosy, maka fotoana hoe Jesosy dinio a. Jereo kely hoe taiza raha aty no nilatsaka. Taiza, mila miverina mantsy, hitanao takan'ireny misy kion-dalany ireny, de nandeha ianao de nandeha. De mila miverina eo amin'ile sampanan-dalana. Fa eo no miverina mitodika makany amin'Andriamanitra indray. Mila jerena zany hoe taiza andraso lafaka. Matetika misy zavatra anestezina lefa ny devoly tany. Anestezia ny fiantsoko azy. Fanangolena ataon'ny fahavalo.
misy fahotana navelantsika nakasehatra, nisy mety tsy fahotana akory ny fetombohany fa filana hoy le teny any amin'ny Jakoba ve manambara an'iny hoe ny filana rehefa torotoronina dia miteraka ota. Manomboka any amin'izany. Tao iteny amin'i Jesosy hoe dinio Andriamanitra. Dinio aho hoe jereo kely ny aty anatiko aty aiza le lalana mitondra ny fahafatesana taizany solafaka. Taizany tsy nety ty fiarahako taminao ty. Ifonana amin'ny tompo iny. Dia andao hiverina. Araka le teny tary aloha tary hoe tsy mety io raha tsy atao fanainina. Manapa-kevitra ianao hoe za andeha hanokana fotoana iresahana amin'i Jesosy ary. Mety 10 minitra fotsiny ihany amin'izao fiverenana izao. Fa mahereza mahatoky ao anatin'izay. Raiso ny tenin'Andriamanitra. Mibeba eo anatrehan'ny tompo amin'izay teboka rehetra aseho an'i Jesosy fa tsy maintsy misy asehoany ao. Dia sahy mandositra an'izay mety ho faharatsiana sy fahalotona rehetra. Mandray anao amin'ny tanana roa Andriamanitra. Sandriny anankiroa mivelatra. Avy hozy izy miverena. Miverena. Dia mahereza. Hivavaka ao anao tsika. Atonga anao tena ho tafaverina amin'izay fitiavana voalohany izay. Miasa ao anatinao ny tompo. Mangataka vavaka mba hanana machine industrielle mbola tsy misy vola. Sotra ny tompo amin'izany zavatra mazava tsara angatahany izany, angatahantsika amin'ny tompo ary hoe amin'ny fotoanan'ny tompo eo. Omeny machine industrielle ny any an-tsainao any. Ny tompo efa mieritreritra zavatra hafa be dia be ankoatran'izay. Izany angeny mahavariana amin'ity Andriamanitra tsika ity, indraindray ianao ohatra sorena, ohatra ny tsy mahandry amin'ilay ny ela be koa izany efa hafiriana ny andrasako an'ilay izy. Ny tompo rehefa manao zavatra machine ny angatahanao fa izy sady mahita atelier, mahita olona miasa ao amin'ilay izy, mahita marché, mahita Efesianina 4:20 tononoko aminao amin'ny finoana amin'ny anaran'i Jesosy tompontsika. Aleo vakiana. Efesianina 4:20 zao ny zavatra hain'io Andriamanitra io atao. Ho an'izay mahay manao mihoatra noho ny zavatra rehetra, eny mihoatra lavitra noho izay rehetra angatahantsika na heverintsika azy araka ny hery izay miasa atao amintsika. Ho azy aneny voninahitra. Zany le raha mahay tompontsika. Dia rehefa mangataka dia minofy efa nandray. Dia miomana fa amboarin'ny tompo daholo. Raha mangataka an'izany ianao dia efa omanin'ny tompo koa ianao. Zakan'le machine. Ny tiako ambara hoe misy fotoana tsy azontsika atsaina ny zavatra angatahantsika fa aika mitondra antsika ho amboarina be mihitsy aloha. Mangataka amin'ny tompo izao tsika hoe tompo mba ovay ho ranony. Aika iny vavakintsika iny mitaonan'ny tompo hoe mba hatonga ny anina iova dia ianao aloha no ovaina. Ay. Faly be tsika amin'izany. Na indraindray tsika tsy faly amin'ilay izy koa. Indraindray le zavatra takitsika ihany no tiantsika alefa sur tompo aiza le izy. Fa amin'ny tompo manome antsika ny ilaitsika amin'ny fotoana ilaitsika azy araka ny Filipianina 4:7-20 tononoko aminareo iny tonom-bavaky ny apôstôly Paoly iny. Mahay manome antsika araka ny habe ny haren'ny vonahany io Andriamanitra io. Matoky ary. Mangataka vavaka fa tena feno trosa ny tokantranoko. Mivarotra tsy mandeha fa tsisy piesy, tsy afaka mividy an'le piesy. Tsy fantatro intsony na etraketraky satana na dia efa ny fiainany tena mihitsy ny manao akory. Mba eto ambavaka mafy mihitsy ire tompoko fa minsy matoky ary tena manantena azy tanteraka. Ya. Azoko mihitsy le oatra fahakoviana manoloana an'ilay zava-mitranga. Oatra ny tafiditra ao anaty tandrimo miodikodina be dia fanina mihitsy ao anatiny ao. Ane, ohatr'izay ilay izy. Ny tompo mahay manajanona amin'ny fiodikodina io tandrimo io. Tsy niova zany ny tompontsika raha afaka. Manafaka antsika ny tompo. Hitanao tsy le
le vavaka tena ivavaka tokoa tsika tsy le hoe le mivavaka mafy mahatsiaro an'ilay tenin'i Jesosy iny rehefa nangataka amin'ny mpianatra hoe ampitomboy Jesosy ny finoanay dia izao ny valy tenin'i Jesosy tamin'ny mpianatra hoe raha manana finoana ohatra voatsinampo nareo mifanohitra keza ny zavatra nangatahan'ny mpianatra sy ny tenenin'i Jesosy zany ny mpianatra miteny hoe ampitomboy ilay izy any an-tsain'ny mpianatra zany mety rehefa mitombo io any dia mety lamina tsara zany ny fiainana manao ohatra n'io Jesosy io fa ny tompo miteny hoe raha manana finoana ohatra voatsinampo ianareo ka miteny amin'ilay tsy tendrombohitra itsy hoe tana findra anaty ranomasina findra io tahaka n'iny ty tendrombohitra troso eo amin'ny fiainanao ty tonga dia tendrombohitra andringitra be sa ankaratra be mavo ty izy fa lazaiko anao fa finoana voatsinampo ny tadavin'Andriamanitra amin'io mahavariana ahoana tsy mampiety an'ilay izy ohatran'ny ty hiteny an'izany ny tompo manana ny fotoanany ary manana ny fanamboarany ao anatiny io isika senao io amboariny mba ho tonga fantsona malalaka hitondran'ny fahatsarany ndao hiandrandra ny tompontsika nafaka hibebahantsika izay fitantanana tsy araka ny sitrapony tao anatin'ny fitantanam-bola rehetra fa misy fitantanana tsy araka ny sitrapony tompo any misy hifonana amin'ny tompo jereo miaraka amin'ny Jesosy zay dia hifonana amin'ny tompo raisina ny famelan-keloka dia andao andeha amin'ny finoana andao andeha amin'izay eo an-tanana andao hianatra ianina amin'izay eo an-tanana andao hianatra andeha amin'ny finoana fa tsy zavatra tsy hoe kely fa misy zavatra mitranga nge dia efa te hindrana tsy ampimerenana ny atsy zay le mahatonga antsika tafiditra ao anatina tandrimo be anatrosa dia voly tena te ianao manontany tena hoe satana ary ve tia manafika anao ty dia voly tena manafika mihitsy manafika foana izy amin'ny fotoana rehetra fa natongavany zanak'Andriamanitra ndravany io ary ny etintsika maharesy an'io dia ny finoantsika ho ny tenin'Andriamanitra ny amin'izao voalohany toko 15 finoantsika no etintsika maharesy an'izao tontolo izao finoantsika no etintsika mandresy an'io ady io finoana tsy hoe miniminy fahatany amin'izao fotsiny fa finoana an' Jesosy Kristy zany finoana an' Jesosy ilay tsy miova ilay tena tiantsika finoana ny fitiavany io Andriamanitra io fa manafaka anareo ao anatin'io izy tsy misy zavatra tsy hain'Andriamanitra tao nge tsy misy re fa andao hihetra eo anatrehan'ny tompontsika misy fotoana mety tsy hainareo ny teny an'io SMS tsy hainao ny teny an'io SMS io fa mety misy olona hafa misy fotoana tena le fietrena mihitsy ny tia ny tompo travaiena tia ny tompo hiasana ny anatintsika any misy fotoana tsika tsy samy teny an'ilay olona napindrana volantsika hoe tsy manana menatra tsika etsetra fa maninona raha mitsotra tsika malagasy ty dia mahavariana mihitsy ny tena fitahany devoly ao anatin'io resaka vola io mindrana azy tsika dia avy eo mitsoaka n'iny olona iny foana fa tsy mahasamy atreo ilay izy teneny hoe tsy manana dia matahotra ianao hoe ho gadrainy ara mila migadra dia migadra tena azafady re raha miteny zavatra ohatr'izany tena mifona aminao satria ohatrany hoe manafotoana angambo izany zavatra teneniko izany indraindray fa indraindray tsika misy an'izay karazana avinavo-po kely zay na avinavo-po be any anatintsika any ohatrany hoe misy image tsika misy sary fahitan'ny olona tsika izay mila tandremana sy tandrovana fatratra mba hijanona amin'iny sary iny na dia efa tafalatsaka ry ambany ary ara izy dia tsy manaiky mihitsy hoe efa milatsaka any ambany ange izay ilay tiako ambara aminao ny tompo miasa nisy mpanompon'Andriamanitra piano RVM niresaka tamiko izay tamin'ny maraina ny tantara izy gardien ny asany izy efa lazoky olona be nisy namaky ny tanàna nipetrahany zareo izy nandeha nivavaka tamin'io andro atoandro be nanahary fa nisy namaky le trano dia rehefa nisy namaky le izy dia nentin'le
le zanaky ny tompotrano tany amin'ny gendarme izy dia midina tany amin'ny violon tany anatin'le zavatra rehetrarehetra tsy nisy fotany anatiny hoe andeha hiantso aniza nafaka ato na tahaka iny izy raha teo tena olona atao hoe mety hoe olona sahirana zany dia fa tany amin'ny tompo izy ny andrandra ny vavaka izy tao anatin'le toerana tao miteny tamin'le rasefo samihafa tao le gendarme sy le olona nanidy azy tao hoe gadrao raha gadrainareo raha zay ny hitanareo fa mety amin'ilay izy fa rehefa tena nihetry tahaka an'izay izy navoaka an'ilay olona tao izy danamody papa danamody fa ianao le mivavaka tsy nanigadrana ianao tao ny tiako ambara aminao dia ity indraindray tsika vao miaino misy zavatra tsika ihany nge ny nanindrana an'ilay izy izay le tenentsika hoe aloha tsy mindrana mihitsy amin'ny fiainana tsy mindrana mihitsy amin'ny fiainana azo atao fenitra tsara zany fenitra na fiainana efa nyresantsika sy ianao fa le mindrana nge tsy hoe fahotana akory ny mindrana principe de vie tsy tenen'ny tenin'Andriamanitra ohatra ny fitenenan'ny tenin'Andriamanitra ny ohatra hoe ny fanabeazanaizana zao tsisy resaka ao anaty baiboly hoe mahazo manao fanabeazanaizana sa tsy mahazo manao fanabeazanaizana rehefa tsy voalaza mazava ohatra an'izay le izy dia le principe na le fototra ara-baiboly ny hitondrana azy zany raha miainga amin'ity resaka trosa ity tsika mahita amin'ny fototra ao anaty baiboly tsika hoe misy zavatra amin'ny klosy misy zavatra tsy mety ao anatin'ilay izy misy zavatra tsy lalan'Andriamanitra ho antsika dia ndrikany andao tsika sy ianao tena anana an'izay fototra izay hoe tsy hitrosa ary rehefa hiditra ao anatin'ilay izy amin'izao vanim-potoana izao ny olona ny mpampindram-bola rehetra zao ao anatin'ny business zany dia manao izay fomba rehetra mba hisarihana ny mpisitraka hiditra ao anatin'ilay sehatra dia indraindray tsika roboka ao anatiny ny banky tena tsara mihitsy ny fisiny atao hitahirizana vola ny banky tena tsara tahirizy vola petra hoany ny volanao dia miteraka tsara tare fa ianao le mindrana le vola le izy dia ny vola dia ianao no akan'ny zanany tena mampalahelo be nge avy eo ianao dia andao isaina tsara tsika zay vao anao soniany iny zavatra iny fa tsy mainka fotsiny hivoaka ny 150 millions dia nefany hatramin'ny zafy kely mbola sahirana mandohan'le 150 millions loza andao jerena zay tokony atao ao anatin'izay dia ny tompony miasa mahay manafaka atsika amin'ny fomba tsy takatra ny saina io zay so io fijoroana fahavolombelona maro nefa nandeha tao anatin'izany dia ianao koa hijoro fahavolombelona ianao fa matokia ny tompo mangataka vavaka ho anjanako vavy anao soutenance amin'ny 26 any Algérie izy ny mianatra entina mitompo zany zay anao soutenance rehetra mety vanim-potoana zany tokoa angambany zany zao ankehitriny dia hoe tsika mitompo mangataka vavaka mitady zaza mafy tsy mety mahazo ok daholo ny bilan ny dokotera salamy fito amby telopolo andiny faefatra zany zao sisany atao ok tsara miravoravo amin'ny Jehovah dia omeny anareo zay ireny fonareo miravoravo ianao amin'ny Jehovah ianao eo aloha ianao le kivy foana ianao isaky ny tonga ndraiky le isam-bolana miravoravo amin'ny Jehovah mifaly tonga io impiry izay tsika nisy SMS na nisy fijoroana fahavolombelona ny sesesy teo alolo teo amin'io mety tsy voateny eto angambany fa mety vakiako any anaty SMS ihany fotsiny fa zaraiko aminao mihitsy fa mamaly vavaka io Jesosy io mivavaka tahaka an'izay mamaly vavaka io Jesosy io fa miandry anareo tsy hametraka ny tokonareo sy ny fanantenanareo anatin'io zazy io toepo nge ny andrasan'ny tompo toepo
ary noho ny fitiavan'i Jesosy manokana zao nareo mivady tena manokana nareo anatrehany particulier spécial leo anatrehan'Andriamanitra dia inona dia tiany iainga le toe-po hoe tokapohatra ny siny aminy fa tsy amin'ny io zasy io jereo tsara hoe azafady indraindray io faniritsika fantatr' io tia azo moto mafy tia azo tobila mafy tia azo tany mafy tia azo vady mafy tia lasa feno an'ino ny saitsika feno an'ilay zanaka fa andao fenona ny tompo ny saina dia gaga ianao hoe oay tiana tsy tonga ndraikilako efa 3 volana teo ariana ary ianao vao gaga miteny an'izany fa ianao variana nakafy an'i Jesosy azona ve zany ambary zany salamo 7:34 mangataka vavaka fa hiatrika fanadinana sady manomana mariage hoentsika amin'ny tompo zany hoento menjesoa an'le fanahy fahendrena amin'ny fandanjalanjana ny fotoana fandanjalanjana ny fotoana fahaizana mandamina tsara ny entina miady ravako any dia raina ny tompo amin'izay ataony amin'ny fiainanareo ampoanao ny fahasoavan'ny tompo ampoanareo roa manomana ny mariage io ampoanao hiatrehana ny fanadinana mombanao ny tompontsika dia mahereza miafina ao ambany elatra ny tompo ao anatin'ny fankatoavana ny tompo hatrany hatrany zany rehetra zany aza tonoana mihitsy zay averiko hatrany fa tsy hangataka ny fitahian'ny tompontsika hoe tompo taio ty fa ny ataoko ihany ny ataoko masiny io Andriamanitra tsika io resantsika moa zany zao rehefa rarivo eo rehefa avy eo ifampiresaka an'izay tsika masiny io Andriamanitra tsika io dia mila an'izay fiainam-pahamasina an'izay izy ahafahana mitahtsika izy tena tehita misy an'ilay tenin'Andriamanitra any amin'ny tantara voalohany 7:10 iny ao anatin'ny tamin'ny fionan'ny mpiaino moa afaka jerenao fionan'ny mpiainontsika zao mandeha amin'ny Facebook foana fa so ianao taraiky raha tsy afaka manatrika amin'ny vatany ianao any akasina dia aza donoina fa mandeha amin'ny Facebook ny fionan'ny mpiaino mivantana manomboka amin'ny 3 eo mivantana hatramin'ny 4 sasany isaky ny zoma amin'ny zoma tsy misy fionan'ny mpiaino satria 25 juin dia mandeha manao arendrina ny malagasy fa ny ambarako aminao dia ny tantara voalohany 7:12 ilay fahamasinan'Andriamanitra netindry Davida niakatra ho any Jerosalema ilay fiaran'ny fanekena nataony teo ambony sarety vaovao dia nazeran'ilay omby le fiara nazeran'ilay omby le fiara teo ambony sarety dia nitatazany Ioza dia nyvonoan'Andriamanitra teo anao hoe oza tonga dia maty teo anao natahotra Davida tsy netiny tany aminazy indray lay fiaran'ny fanekena fa Obed-Edoma no nalefany tany amin'ny Obed-Edoma dia zao tsara voasoratra ary amin'ny 7:12 hoe nitahian'Andriamanitra nandritra ny 3 volana atao amin'ny Obed-Edoma io fiaran'ny fanekena io dia nitahian'Andriamanitra Obed-Edoma sy ny fianakaviany ny ankohonany sy ny fananany rehetra inona zavatra tiako tenenanao amin'io io Andriamanitra io tsy mila iangaviana io hitahanao fa ny présence n'le fanatrehany misy mitondra fitahiana fa zay ny mahamaika an'Andriamanitra fa zao rehefa misy fiainana tsy fankatoavana amin'ny fiainantsika dia tsy afaka no mitahantsika Andriamanitra jereo tsara ary manao na le fanomanana le mariazy azafady za aloha dia tena miteny anareo tanora malala an'i Jesosy manomana mariazy io aza atao misababaka moa mitongotra ianao miteny hoe ho tahiany tompo ty mariazinao ty dia nefa ny hira jinjiky ndraso loha fa sao dia miteniteny hafahafa ny fomba hiran'izao tontolo izao reny ny amenonao azy iza no misandratra amin'ireny azonao ve le resaka ianao miteny hoe ho tahian'Andriamanitra ty mariazinao ty nefa sao dia misy fikasana hoe tsy maninona fa asianan'ireny tavoahangy misy sarotsy ho valy reny ihany aloha le ao amin'ilay mariazy andray kosa fa nahoana dia manao an'izany misaotra ny tompo fa tsy izany akorinareo ataovy manome voninahitra ny tompo io manome voninahitra ny tompo io fanadinana ataonao io ho fanomezam-boninahitra ny tompo aza miomana akory ry mpianatra malala an'i Jesosy minao fa tsy ianao nandefa SMS teto akory izany fa indraindray misy mpianatra malala an'i Jesosy sady etsy ihany ny teny isan-kalahady any am-piangonana na isak'izay taio Jesosy hay tsara dia avy eo vita ny vavaka amenina ahoana ary izany izao ny fomba ahafahako
manao fraude kely amin'ity soratako eny amin'ny feako ve sa atao amin'ny mouchoir à jeter ve reny anoratana an'ity le formule ity ahoana re Andriamanitra taio mba tsy ho tratra so dia sanatria izany ny anaovantsika an'Andriamanitra tsy sotra amin'ny tompo fa tsy amin'izany tsony ho fisainanao fa rehefa mangataka amin'ny tompontsika ho tahiny ao anatin'ny zavatra anankiray dia aokisika afantatra fa afo mandeviny io Andriamanitra io ka le fiantsontsika azy dia na mitondra fitahiana na mitondra oziny fitahiana raha ao anatin'ny fiainam-pakatoavana ny fiainantsika fa lazaiko anao fa mitondra tena mikorotany tanteraka ny fiainana raha ohatra ka misy tsy fankatoavanao nefa ianao miseho miantso an'io Andriamanitra masina io any tandremo angataka vavaka mba hiasa fa amin'izay sy fibebahany Jesosy amin'ny vadiko nandao ny-tokantrano nanambady olo-kafa sy niteraka tany ary le zanakay voalohany nanaraka azy ihany koa lasa misaraka mizara roa ny ankonana efa mantaonany izao mba hifanena marina amin'i Jesosy izy mianaka ka hiverina aminay amen izany tonom-bavaka izany dia tena miantso tsy hoe miantso moa fa manonona niny le mpanjaka faharoa iny tsika toko fa 12 tenentsika amin'ny anaran'i Jesosy mihitsy iny hoe mifona aminao Andriamanitra ampahirato loha toko 9 toko 9 re le izy mpanjaka faharoa toko 9 amin'ny 7 mifona aminao Jehovah ampahirato ny masony mba ahitany say tenenina amin'ny tompo hatrany mety misy fotoana ny zavatra mahazo atsika tsy fantatro izay mahazo anao ankehitriny tsy fantatro hatraiza le vesatra amin'ilay izy fa mahatsiaro an'le tamin'ny nandravan'ny rindrin'ny Jeriko tsaronao iny miodidina ampahanginana aloha indray mandeha isan'andro nandritra ny 9 andro dia ny andro 7 miodidina impito aloha dia avy eo le fanimpitony amin'izay ny oraka inona ny tsaroako ao anatin'izay hoe misy fotoana io vavaka ataontsika io ohatra hoe constant ohatra mivavaka hatrany maharitra misy lazonady vavaka Jesosy mpahirato ny masony fa misy fotoana ataon'Andriamanitra avelan'Andriamanitra mavesatra kokoa tena heninao hoe mavesatra sy mampikika misy kika zay tianao hoe te hikika ianao fantaro zay fa efa akaika zay ny maraina efa mbi akaika zay ny mazava mila mikika ianao amin'iny mila voamaika ataonao mihodina impito ampitomboy le vavaka mety miaraka amin'ny fifadikanina mihitsy aza mety za hiaino ny rythme an'Andriamanitra amin'io fiainam-bavaka tsika io valio arak'izay ny devoly te ampiseho atsika hoe rehefa mavesatra le fiainana te hanapotsitra atsika ao anatin'le vato atorany iny zany ny devoly vakatsika manaiky tsy manaiky tsika fa ahoana ny ataontsika andao arakaraky ny abetsaky olana io ny abetsaky ny vavaka valitsika an'io koa zany ohatr'izay efa miakaiky le andravana ny rindrina be an Jeriko amin'ny farany ozy Andriamanitra miodidina impito amin'ny fampito miora mahere zary apio tosika arakara matoa ianao mizara n'le vesatra mantsy mavesatra kokoa zay le izy sotra ny tompo amin'izany ndao fampitsika vavaka ary fiasan'ny vavaka ny marina dia mahery indrindra hoy ny tenin'ny tompo amintsika sy ianao izay no hamarin'i Jesosy Kristy vavaka teneninao nge zany rehefa ao amin'i Jesosy ianao sotra ny tompo angatabavaka fa tsy mety afatrosa mihitsy rehefa misy atao dia ohatra ny misy sakana foana mba mangataka ny fanamasina no hitarika amin'izay atao vehivavy ny manoratra minao fa efa voarainao koa ny zavatra nyresantsika teo aloha teo tena hoentintsika amin'ny tompo
rehefa misy an'le sakana ohatran'io a dia jerena hatrany hatrany mety eza hijery miaraka amin'le maso misokatra io a le fo misokatra indraindray fa idée fixe hevitra vita print ao anaty lohantsika ao mihitsy tsisy zange tsy maninona tsisy maninona tsy mety daholo ny ataoko milamina tsara fa tena misy ataka ny devoly misy fanafihan'ny devoly mihitsy andao tsy tompo teny fantatra ohatran'izany hoe tena mety be fa hiteny amin'ny tompo hatrany hoe azavao a Jesosy aseho iara misy teboka mitondra ny fahafatesana ty amiko aty raha vao misy sakana mitohitohy tahaka an'izany dia jereo hoe aiza ny lalana ny idiran'ny fahavalo ao anatin'io fiainana io dia hoe teo amin'ny tompo akatona roahana amin'ny anaran'i Jesosy hifonana amin'ny anaran'i Jesosy izay mifona amin'ny tompo amin'izay lalana na voasokatra zay faravarana voasokatra ny devoly dia akatona iny dia mandroso mandray ny fahasoavan'ny tompo. Mangataka vavaka fa 12 taona ny vadiana mbola tsy miteraka misaotra an'i Jesosy tsika. Saorana ny tompo zany teny zany vaovao zany zavatra zarainao zany mangataka amin'ny tompo ny ananana zanaka fa hoentina amin'ny tompo mihitsy le ahafahanareo manome voninahitra ny tompo ao anatin'io toerana misy anareo io. Eritrereto ange hoe 12 taona raha ohatra zany ka 12 taona ny banjinana hoe ny zanaka ny mahatokatrano ny tokatrano dia very ny 12 taona. Asa raha azonao zany tiako ambaranao zany adaotsika tsy anaiky na andro ray sisa mandeha andro ray fotsintsony raha mandeha tsy anaiky tsika hoe ho very fotsiny ny andro omeny tompo rehetra. Tsy ny zanaka ny mahatonga ny tokatrano fa Andriamanitra ny nanorina ny fiainam-panambadiana. Rehefa misy lahy manambady vehivavy anankiray manaiky ity azy ary ny vavy manaiky ho an'ny vadiny, izay ny antsoina hoe fiainam-panambadiana, tokatrano anankiray. Rehefa mandeha ny fetindray vao maika marary mangidy any anaty any raha ohatra ka afantoko tsika any amin'ny hoe zanaka azoko be eny tena azoko mihitsy le vesatra fa za te ampahery anareo hijery ny fifaliana omeny tompo ao anatin'le mbola tsy nananana an'le zanaka sy le andraisana an'le zanaka omeny tompo amin'izay fomba tiany anomezana azy. Mety tiany tompo anangana zanaka ve nareo? Efa nieritreretinareo ihany moa zany zavatra zany. Zany angeny Andriamanitra tsika mahavariana aty Andriamanitra tsika ty natsangana ho zanaka ange tsika araka ny fitsarana ara-taratasy dia zanaka natsangana Andriamanitra tsika, araka ny natiora vaovao atsika dia zanaka nateraka Andriamanitra tsika. Samy marina daholo fa zay fijery zay no tiako ampaherezana an'ireo zay miandry zay mitady zaza so misy lalana tian'Andriamanitra hiantsona anareo roa hitovy aminy hanaka ny dad'Andriamanitra tsika amin'ny fananganana anaka. Hafa mihitsy zany manangana zaza zany. Mety mifingivon-doha avy hatrany angamba ny sasany miara vao tsy naterako dia tsy lalina be fa sofa tsy nanao an'izany tamintsika ny tompo. Zany manangana zaza zany vao maika misy porofina fitiavana hafa mihitsy zany. Ndikany hoe natsangan'Andriamanitra mantsy tsika no fidiany zay tsika. Ny zaza atsangana, ny zaza tsy atsangana fa ateraka dia zay mipotra ao dia mipotra lalina be any raha ohatra nga pepetapetakorona le izy dia bon zay zany dia raina ny tompo fa petapetakorona ny zanako ohatra. Fa ny fahasoavana ao anatin'le manangana zanaka misy zanaka mihitsy efa misy olona efa apetraka amin'ny tompo tilianao iny. Misy olona nge any ireo olona indrindra amin'izao vanim-potoana fiainantsika tena ao anatina fahasahiranan'izao, ao anatina tahoarinana Covid, firifiry ny olona maty ray reny. Tao anatina fotoana fohy malagasy malala maromaro eny mety efa misy zokonjokony ny akabeazan'izany
fa misy koa tena kamboty tena mbola vao manomboka ny 5-telopolo taona tany ange dia efa nasian'ilay covid farany teo iny so dia misy fahasoavana avy amin'ny tompony amin'izany jereo tsy misy mifanohatra amin'ny sitrapon'Andriamanitra mihitsy zany fa vao maika misy zavatra ny tianambara hoe tsy hoe mananganjanaka zany ve dia mety manahaka ny dadantsika amin'izany amin'ny raintsika Andriamanitra dia saino ihany zafady saino ihany fa misokatra mihitsy tsika raha olona natokan'Andriamanitra hiteraka nareo hitaizinareo dia saino lay izy fa misy couple fahasoavana be mihitsy tsy hiterahany tena fahasoavana fa vao maika izy tena afaka mitaiza olona maro mihoatra lavitra noho ny tamin'ny miteraka rehefa miteraka sy mananjanaka isika dia mazana tsy afaka miandraikitra mihoatra mety raha ahoana manao taiza olona 5 amin'izao fotoana zao efa tena asa be zany no miteraka amin'izao fotoana zao miteraka 5 fa rehefa ianao zay no hoe tsy mananjanaka ianao misy fahasoavana manokana ange omeny tompo amin'izany te ampahery atsika tonga atsika akafian'le isan'andro tsika mihitsy fa tsy hoe rehefa mananjanaka ngeza ny kibonao fa nisy zazakely amin'izay tao zay vao hoe sambatra dia raina ny tompo fefa sambatra ianao zay so manome tolotsainanareo mivady amin'izay tiany atao amin'ny fiainanareo fa misy sokafo amin'izany misy sitrapon'Andriamanitra tsara kasitrahanary marina ho anareo any ny zanako mbola tsy mety mitoejaza mba maniry ny mba hanana zaza zany ny mba hangatahako vavaka sy torohevitra ary fampaherezana dia raina ny tompo fa efa naharay sady ianao teo sotra an' Jesosy mangataka vavaka fa marary ny tongotro dia tsy mety sitrana mihitsy ny zafikely kokoa marary didinany amin'ny hopitaly hoe tsika amin'ny tompo daholo zany marary rehetra zany voaray mangata vavaka fa raha vao mihinana zavatra mamy na marikivy na masika amin'ny atandro dia manao palpitation be amin'ny alina inaka ny mahatonga an'izany traso aloha zay eritreritra tsara ohatra ny tsy tena fantatro loatra aloha zany zao hoe traso aloha andinika hoe inona tsara moa zao ny mety ampifandray an'izany ny zavatra azoko tenenina dia ity raha ohatra ka manao tahaka an'izay raha hitanao zany hoe efa ohatrany le hoe manao palpitation moa zany dia ohatrany hoe midobodoboka be fonao zay ny dikany raha ohatra ka efa tsy mampahazo ainanao zany zay dia tsy maninona ne tsy mihinana le zavatra marikivy sy masika tsy mahafaty tsy mahafaty ny tsy mihinana an'izay isorana ny tompo dia hoe tsika amin'ny tompo tena tsy fantatro loatra le mazana ohatrany hoe zavatra raha ohatrany hoe mihinana zavatra épicé be masika be zao tsika any dia ny zavatra mety hitranga kokoa any amin'ny mety ny hémorroïde ny mety ho sahirana kokoa mety any amin'ny lalan-dranao zany mety sensible dia lasa tsy voazavako aminao ara siantifika isan-karazany fa tsy takatra ny saiko fa ny zavatra fantatritsika raha misy manavesatra tsika io ohatrany hoe midoboka be io fo ndao akeo amin'ny tompo ary ngamba ianao dia tena nenitiana dia makeo amin'ny tompo any aloha zay ny antsoina hoe vahaolana mety hatrany amin'ny zavatra rehetra satria ny fakanesako eo any dia makeo amin'ny dokotera Jesosy dia teneniny ary misy zavatra mila teneniny ahy zao tiana mila hitsikely aty amin'ny finananao sakafo zao ny aty dia ny tompo miasa raha afaka ao anatin'izany mangataka vavaka raha vava izy fa atao raraza amin'ny fin du mois juillet zao ve anao mariazy koa ianao dia raina ny tompo efa voarainao le resaka mariazy tsika teo fahasoava tompo zany miasa ao anatin'izany ary te amporisika atsika mihitsy ao anatin'ireny misy mpanakanto ara-pilazantsara maro mafaka manao animation na mariage ory miala rakoto mamonjy misy betsaka mafinaritra be zay efa nanatrika tonga dia te handeha mariage foana ianao rehefa mandeha amin'izany
mahafinaritra tokoa. Fa ina ny teliko tenenanao hoe jereo tsara zay hanomeza amboninahitra matsiaro an'le Isaia 1:17 iny a tiako loatra le teny hazo fahamarinana nambolen'i Jehova ho fampisehoam-boninahitra. Zany ny ataon'Andriamanitra ho antsika sy ianao zany. Izany zao no tian'Andriamanitra atao amin'ny oraranareo io, ho fampisehoam-boninahitra nareo roa. Dia rehefa manao an'le akanjo, rehefa mijery an'le ho gâteau, le ho sakafo, le ho panetana, le ho kabary atao amin'le izy, atao izay ho fampisehoam-boninahitra an'Andriamanitra e. Any a dia raina ny Tompo. Mangatapavaka fa amin'ny atrehana ny examen, mangataka fampahirezana ihany koa izy mila ho kivy indimy akabaka zao dia mirary soa. Dia raina ny Tompo amin'ny lazonady omeny anao. Mahatsiaro ankizy lahy nianatra tao amin'ny MH zay, tsy lazaina ny anarany. Angamba mety mihoatra noho izany nangalanao baka izany aza. Afaka soma tsara izy tamina taona anankiray tsy tadidiko na 2019 fa izy niafaka iny na tamin'ny 2018. Zay niara afaka taminy fely fifaliana. Ny tiako ambara aminao dia itsy. Tsy ny baka ny tsy baka ny fiainana. Totohatra io. Totohatra ekarana io. Dia andao fa omeny Tompo anao ilay courage, rispo rehefa nandeha tsy fahombiazana imbetsaka tahaka an'io dia le tsy fahombiazana ohatrany misoratra be any anatin'ny saina any dia miverina hoe ohatra misy teny mamerina foana any anaty, io aloha dia tsy ho afaka, io aloha lavina amin'ny anaran'i Jesosy zany. Tsy zany ny fahamarinana. Ny Tompo no ampandresy anao ao anatin'io jereo tsara ny série anao. Zao moa zao efa lasa le dossier, tsy fantatro na niova série anao na nanjanona tamin'izay série anao hatrany. Mivavaka ho anao manokana ary fantatro fa hijoa vavolombelona ianao, ho voninahitra ilay niantso anao. Dia hoeninao mihitsy ny tsirony zany ary afaka ampahery andreo rehetra izay mety tsy afaka indray mandeha, tsy afaka indroa, ianao afaka miteny hoe za indiminy tsy afaka. Fa avy eo afaka. Dia raina ny Tompo. Inefatra ianao zany tsy afaka fa tsy indimy amboarina tsara ny teny satria hoe indimy akabaka ianao fa indimy zany zao dia raina ny Tompo fa afaka ianao amin'ity. Hoeto amin'ny finoana ny zavatra rehetra, ataovy izay tokony ataonao. Jesosy Kristy, izy ny raha hiafenandrakitry ny fahendrena sy ny fahalalana rehetra. Izy atao be ao anatina ao dia mienara araky ny andraikitra mpanaovy ny Tompo anao dia ny Tompo ny miasa. Atao hivavaka. Andriamanitra rainay amin'ny tianio tsy izahay feno fankasitrahana anao ny amin'izay fijoroana vavolombelona rehetra nandeha teto. Ny amin'izay mbola te hizara raha fa mety tsy voazara, tsy voavaky. Fa nahita ny kasikao sy ny valim-bavaka avy aminao. Nahita ny fanovanao ny olona, ny fanovanao anay sy ny olona manodidina anay nentina teo anatrehanao. Mahita ny fanomananao an'ilay tsy takatry ny sainay amin'ny fotoana tsy takatry ny sainay koa. Dia raina ianao Jesosy. Asandratra iavo ny anaranao. Tompo miara-mivavaka izahay. Ho an'ny olona rehetra izay mbola latsaka na nilatsaka tany amin'ny resaka fanompontsampy, resaka fanandrona sy kidy ody ratsy samihafa, mifona ho azy ireo izahay, indrindra ilay ao anatin'ny ankonana io. Andriamanitra ampahirato ny masony. Mety mbola voajambany zany. Jambany ny tia managasigasy zavatra ty. Manafangaro anao Andriamanitra amina tapakazo, amina fanahany maty hoe Jesosy mifona ho azy zay, mifona ho azy zay, mifona fa misy tena mpanomponao ange, misy dekoniny ireo fa miditra amin'izany zavatra zany, mifona ho azy zay.
Andriamanitra aza ao anatin'ny fahatezeranao no ananaranao azy. Miasainao Jesosy, afahana amin'ny anaranao anatin'io. Sokafony masony, ahitany hoe ay mo fahavetavetany ao aman-trehanao. Hoeto amina fanana fibebahana manokana. Jereo io raha matoa efa lehibe 7-20 taona io, mifona ho azy zay sokafony masony. Hoeto amin'ny fanana fibebahana izy, olombovonjy izy Jesosy. Jesosy mety ao anatiny ankonanay ao. Mety mbola tena lasa resy lahatra tamin'izany, mety ao anatina aretina izy dia zany no hita no ho sarangotona, mifona ho azy zay. Andriamanitra, asehoy azy amin'ny famindraponao fa ianao iririny Andriamanitra, ary mahay manasitrany ianao dia mamonjy. Deranao zay Jesosy, deranao zay fa manafaka ianao. Zay daholo ny ao anatina fijaliana rehetra, vokatry ny fatotry Satana, misy fijalinana fiaina-tokantrano, misy resin'ny fidorohana samihafa, misaotra anao ny amin'izay afaka rehetra, fa hoentinay ao anatrehanao ireo mbola milomano ao anatina faharatsiana, mety ankonanay dada, neny, mety raitapo, mety zanaka. Afahana amin'ny anaranao izy Jesosy, sokafony masony. Misaotra Tompo. Tsy ireo Jesosy zay latsaka ny verin-dalana, tsy ireo manokana amin'ny tian'io tsy. Tsy ireo ilay manana etaeta te androso, nefa oatra mihenahena eo, apahirato koa ny masony. Jesosy tsy lovy amin'ny jirobe anao izy, ahitany hoe aiza tamin'ny fiainany no misy maiziny. Taiza no nahalatsahany nanome fitoerana ho an'ny devoly. Dia mifasahiana hiverina izy, hiverina any aminao. Hibebaka mazava. Tsy ireo izay mety resiny izao tontolo izao, mety tanora lavona fakapanahy. Jesosy eto miverina. Miasainao Jesosy. Tsy mahay manovana izany. Tsy ireo ne Jesosy io renim-pianakaviana nge Jesosy fa lasa mikodana any amin'ny ditra any. Hitanao manokana io olona io. Hitanao manokana daholo izay olona ao an-tsainay hoentinay anatrehanao fa tsy ary haiko any anaty sain'ilay olona miara-mivavaka izao. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy no andravana ny asa amin'ny devoly, ny fatotra Satana rehetra, fatotra na fijangajangana fitiavana zao tontolo izao. Ny lainga afitaka ataon'ny devoly any anatiny any, mieritreritra fa io ny fiainana, miala amin'ny anaran'i Jesosy Kristy izany. Averina odiny saina, miverina amin'ny fitiavana voalohany, miverina amin'ny tokantrano io vady efa nandao ela be io izy mianaka lasa ny miverina amin'ny anaran'i Jesosy. Saotra Tompo fa miasa ianao. Andriamanitra, amin'ny tian'io tsy izay te hitondra manokana ny olona ao anatin'ny aretina. Mideranao zay ny amin'ny fanasitrananao sy ny kasika tao anatin'ny aretina samihafa. Miara-mivavaka izay Tompo. Atonga ny tsirairay izay ao anatina aretina amin'izao fotoana izao. Iaina an'izany hoe manompo an'i Jehovah dia ho asorina aminareo ny aretina. Tsy niovy ianao Jesosy. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy no hanononanay ny fanasitranana, manomboka ny anatin'ny sainany dia apetrakay amin'ny faritra marary ny tananay amin'ny anaran'i Jesosy, eo amin'io tenda tsy mahatelo io, eo amin'io kibo manaintaina mivonto io, eo amin'io rein misy vato eo amin'io vavony marary io nify io loha io maso io, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no hanononanay fanasitranana. Misaotra Jesosy, sitranonao any anatin'ny saina ihany koa izay. Jesosy mifona aminao fa misy fotoana rehefa resiresi ny aretina iny izay dia kivy, dia hamoy fo aza, mety ao anatina cancer, mety ao anatina aretina mitaiza oatra lalina be izany, tsy mety misitrana, mety eo ampandriana ray volana be. Jesosy ajereo daholo hoe sitranona amin'ny anaranao. Sokafony masonay ahafanay miaina sy mahafantatra tsara n'izany hoe manompo anao eo ampandrina eo. Saotra Jesosy ajereo ny te hanana mbola tsy manana fotoam-bavaka ao an-trano fa te hiverina ao amin'izany dia mangataka ho tafaverina soma tsara mihitsy izany. Omenao fafinaretana eo amin'ilay fanatrehana anao mihitsy ny ankohonana Tompo. Tsy ireo manokana andray mpianakaviana rehetra, miara mivavaka ho andray mpianakaviana izay. Saotra anao fa nisy fotoana nafana nandalo fetiny iray andro vitsy lasa.
Andriamanitra vangio daholo ny ray. Mety ray mpianakaviana io mivavaka eo ankehitriny, fa mety vady izahay ankehitriny, mety zanaka, fa mivavaka ho ana ray mpianakaviana tsy tompona andraikitra. Mifona ho azy izay Jesosy. Mivavaka izay tompo ahatonga andray mpianakaviana tena ho modelinao, ho Kristy mandehandeha. Tena le fitiavanao Jesosy, fa tsy le mitratrevatreva dia miteny marary foana, fa tsy le ray mpianakaviana tsy hitany nalehany fa lozany nampiady akoho, tsy hitany volany fa lozany miloka ary. Mifona ho azy izay Jesosy. Andriamanitra vonjeo ho tompona andraikitra. Tena hitarika ny ankonany, andeha hivavaka fa tsy izy ny voiziny isan-kalahady izao hoe ndao mba andeha, fa izy mihitsy no andeha hitarika. Satria solon-tenanao Andriamanitra ho atokantrano izy. Saotra Jesosy. Saotra tompo fa miasa ianao manasitrana ianao jereo ary. Ny olona eo mpikarakarana fanambadiana rehetra, arovy manokana ny tanora kelinao rehetra ao anatin'ny fakapanahy, hiaina fiainam-pahamasinana, ary tario ireo manomana mariazy ireo mba ho amina sitraponao le lanonana mihitsy. Dia le ilaina rehetra ianao miantoka Jesosy. Misaotra tompo fa andeha amin'ny fanahy fahatahorana anao tsirairay ao anatin'izany. Dia aseho anao fa ny zanakao sy ny asan'ny tananao tena adidinao. Jereo dia eo mpanomanana ny fanadinana, jereo daholo ireo mpianatra malalanao, ampahirezo manokana io indimina na labaka io, ampahirezo manokana hoe io manomana fanadinana io nefa sady manomana mariage, ampahirezo manokana hoe io anao soutenance any Algérie io zanaka olona io, mety tsy maheno RVM izy fa enao mahita azy. Jereo le anao soutenance matahotra be io, vangio daholo izany rehetra izany Jesosy. Aseho azy hoe Andriamanitra tompony fahendrena sy ny fahalalana rehetra ianao, ka rehefa ianao ny présent ao anatiny, inona moa ny problemany? Meo azy mihitsy ny akafiany io fanomanana io, fa tsy atahotahotra, ravanay amin'ny anaran'i Jesosy mihitsy ny tahotra. Saotra Jesosy. Vavaka ho an'ny fiainam-piarinay Jesosy, jereo Jesosy reo anaty trosa rehetra reo. Tena misy tena ho kivy mihitsy angery tompo fa misy avovony ity trosa ity ary le varotra tsy mandeha, tsisy miodina ao anatina tandrimy be loatra le fiainana. Atsahatra amin'ny anaran'i Jesosy io firimirimina tandrimy io, mitsahatra amin'ny anaran'i Jesosy. Sokafo ny masonay, afaka hiandrandranao le Andriamanitra manomeny rehetrarehetra. Taio io asan'ny tanana io, taio io varotra tao io Jesosy. Raha misy zavatra hafa tianao ampanaovina andreo mpanomponao reo dia sokafo ny masony, afao amin'io, sokafo ny lalany Jesosy, sokafo ny lalany, atonga azy ho afaka amin'io troso io, misaotrany amin'izay fanafahanao rehetra. Jesosy amin'ny fanafahendrena amin'ny fitantanana ny eo an-tanana. Terenay sahady ianao tompo fa ianao Andriamanitra tena miasa. Favaka manokana izay ho an'izay manana faniriana te hanan-janaka rehetra. Hitanao tompo eo. Misy fotoana ange tena kivy Saotra Jesosy fa afaka teneninay aminao tsotra eto ianao sady tsy maneso anay dia tsy miteny fotsiny hoe tokony tsy ho kivy fa ianao tena mahazo tsara ary ampahirizo hoe sakambiny mafy izy roa kely mpivady ireo. Jesosy misy fotoana ange marorosaina le lehilahy te handehandeha any ambadimbadika any, raha vako amin'ny anaranao mihitsy izany asany maizina any anatiny izany, omeo fifankatiavandreo na mbola tsy misy zanaka. Dia sokafo tario amin'izay ny fahendrena tianao hitariana azy izy, amin'izay tianao atao amin'io ankonana io ho fitahiana ho an'ny hafa ny fisiny. Misaotra Jesosy mampahery manokana azy ary manome zanaka amin'ny fotoananao. Misaotra anao Jesosy fa miasa ianao any anatin'ny fiainan'ny tsirairay avy, hifanena aminao marina zay reo vady aman-janaka, reo ray tapo, reo ray aman-dreny mbola ao anatina lavaky ny aizina. Misaotra anao tompo fa miasa ianao dia mahatonga fiainana be da be hiainanay isan'andro. Valibavaka andraisinay eo aorianany amen. Misaotra sahady Jesosy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.
vahaolana antaroby. Fandaran'ny RVM iarahana amin'ny sandrikelin'i Jesosy Kristy Tiana Fanantenana miaraka amin'ny mpiain'ny radio vaovao maso.